avy tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika amin'ny andro izay efa nyfanomezantsika fotoana hitondrana ny famelabelan-kevitra ity. Miaraka-tsika rehetra tompoko indreto izay fitiavana ao amin'ny antoko RCR na hampaben'ny olona na piraisiny andraikitra. Fanomiarahaba tompoko ary manome voninahitra nanao tsirairay avy amin'ny atanany tohatra misy nanao tsirairay avy na sivily na miaramila hajaina ny afenitra misy nanao tsirairay avy. Mankasitraka indrindra amin'ny famarina ny antso ary tena raisinay ho voninahitra lehibe ho anay izany satria raha tsy namaly ny antsonay ianareo dia lasa miteny reritety izay saotra indrindra tompoko. Famelabelan-kevitra no andeha ataontsika eto androany araka ny fanasana izay pelapelatanantsika tsirairay avy izay hoentin'Andriamantoa Lazara Zaferson filohan'ny antoko RCR na tolona tambaben'ny olona nampiraisiny andraikitra izay. Izy dia manam-pahaizana amin'ny matematicien informaticien ary manam-pahaizana manokana ihany koa amin'ny administration publique izany na ny fitatanan-draharaha amin'ny ankapobeny eo fanjakana. Izy no melabelatra amintsika satria iarahantsika mahita loatra ny fahavoazana manjoy tonkelintsika amin'izao na lafinina na lafinina tena ampivondrona ny herintsika isika ao anatin'izay famelabelan-kevitra izay ary ina famelabelan-kevitra ihany koa dia mba te handray izay avany aminareo izay tompoko ho fanatsarana izany atsika ny firenena tsy ary RCR dia tambarantsika ny firenena dia mankasitraka indrindra ny fandraisana izay ataontsika tsirairay avy misaotra tompoko lahy antsika omena any Andriamantoa apetrany Andriamantoa Lazara Zaferson apetrany ny fitenenana. Saotra betsaka madame Fetra raha Petrano mambadedeloan'ny RCR raha teo fa miaraka antsika rehetra fomba soa efa mifitiavana ty androany sanatry hoe ampianaka ny akory na tongavanay ao ka fampizarana no atao irenay mba any famaranana mba misy hevitra atambatra satria rahantsika malala adidin'ny parti politique ao anatin'ny loi 2011 amin'ny article 2 mametraka fa tokony andraikitry ny parti politique ny mampalava ny citoyen na ny firenena rehetra ary mampanao izay andraisany ny firenena andraikitra ao anatin'ny raha politika na ny firenena izany. Izay no antony an'izao zao conférence zao dia misy isa fehvolana izay karakara ny RCR ny tenina antsika androany dia hoe tsy azo divirana ny fanovana rafitra eto Madagasikara. Raha ny tena marina izay misoratra eo fa apetraka eny le fanontaniana sao dia misy manana vady ny renany hoe sao dia azo divirana ihany izy dia mba mila fehevahevitra ny RCR satria izay tsy manana français unika ka hoe izay no manana marina fa apetraka le fanontaniana dia raha tsika mamaly izy any amin'ny farany hoe azo idivirana sa tsy azo idivirana. Izay any hoe fa anomboka famelabelarana isika aoriana famelabelarana moa dia manasa antsika rehetrarehetra mba hiala etaeta kokoa aorianan'izay fa aorianan'ny famelabelarana dia isy adihevitra ny famelabelarana dia mizara roa voalohany dia ialanatsina raha tsy maintsy miverina kely any amin'ny théorie isika hoe inona nahatonga anay miteny zany fanovana-rafitra zany aorianan'izay dia manolotra vaholana izay vato anatin'ny RCR hoe zao netriretinay hanovana ny rafitra inona le rafitra resahana dia ny tapan'ny fahatelo antsika no mandeha ny adihevitra ary ny farany dia fiarana miala etaeta raha ohatra ka afaka mahandratra amin'ny farany tsika izay anasanantsika rehetrarehetra dia mamerana misaorana ialanatsiny raha teo aty am-boalohany ny faditsono na ny voambolana ampiasaina dia voatery mampiasa voambolana vahiny be dehibe mihitsy noho ny tsy fahampiany voambolana malagasy ao anatin'ny tisehatra izay ialatsika miano androany ity misaotra betsaka mazoboka fanaratsika moa zany dia ity fa tegna mipetraka ilaina be manova rafitra ahoana raha ohatra ka tsy manova rafitra sika inona zavatra mety hitranga voatery anao raha tena vetivety hoe inona le atao hoe système politique fa be dia be no mampifangaro ny système politique amin'ny régime politique amin'ny ankapobeny dia retitery reto no mitambatra tsy hoe retitery reto no mitoetra fa retitery reto no mitambatra manome ny atao hoe système voalohany dia ny organisation sociale izay hitantsika ny culture éducation
recherche. Faharoa, ny régime politique ahitantsika an'ilay occupation du pouvoir. Fahatelo ny structure économique ahitantsika ny secteur anankitelo mitambatra. Reo anankitelo reo mitambatra manome système politique raha miteny gasy hoe dia rafitra daholo, rafim-piarahamonina ny organisation, rafitra politique ny régime, rafitra politique ny structure raha dika zany dia rafitra daholo izy kely manome rafitra anankiray dia système politique. Raha ny tokony izy io rafim-piarahamonina io mametraka ny régime politique. Raha ny tany normal zany hoe lehibe vahoaka mihitsiny no mametraka ny régime politique, ary le régime politique aveo no safidy structure économique anomezana tombotsoa le fiarahamonina raha tsy fiany zay rehetra zay dia atao hoe misaraka le rafitra na désintégré. Apatsivy ndraiky fa ny système tany aloha tany dia misy natao hoe monarchie raha tsika malala fa olo tokana manapaka izy ny teny lalàna, izy no mamoaka lalàna, izy no tsara, izy no manapa-kevitra ara-toe-karena, olo tokana ny anarana. Dia efa teorian'izay nanomboka nanondrana le olo tokana dia novaina hoe aristocratie. Olo-kendry reny tamin'izay fotoan'izay nizaraina tamin'olona vitsivitsy le fahefana. Dia nipotra le hoe aristocratie dia vokatry ny fiovana ara-toe-karena, vokatry ny fiovana ara-politique, vokatry ny changement démographique sy ny fiovana ara-kolotsaina. Dia nitaky liberté any le olona iniditra tamin'ny antsoina hoe démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Zany hoe nanomboka teo zany dia olona be lehibe ndray no mitondra. Tsy possible nefa raha ohatra ka olona be lehibe ny ara-mitondra. Ilay voalohany dia olona ray fotsiny no mitondra manapa-kevitra manao ny rehetrarehetra. Ilay faharoa dia olom-bitsy no mitondra antsoina hoe olo-kendry na ataontsika hoe reo irika eo am-piarahamonina. Ka rehefa tsy niherintsony zay satria nivadika le le mpanjaka lasa tyrannie, dia nivadika indray le olo-kendry lasa oligarchie. Dia niditra tamin'ny antsoina hoe démocratie dia olona maromaro zany ny vahoaka ray manontondra ndao hiaraka hitondra. Tsy possible nefa raha isika rehetra no miaraka mitondra fa tsy maintsy nandeha ny système de vote dia zay ny antsoina hoe démocratie. Ny olana amin'ny démocratie nefa raha nanao probabilité sika tany amin'ny place terminale dia raha mahita vato voaka avy anatin'ny population mihitsy ka 50% ny vato io mavo dia ny déduction azo avoaka dia hoe io vahoaka io zany dia vahoaka mavo na le population mavo. Raha 50% io politicien mivoaka politicien jejeretra mivoaka mpandangy, mpamitaka, mpamady, fanazan-tsao dia en terme la probabilité zany dia le population misy no mpandangy. Satria rehefa mivoaka le échantillon ty misy mpona politique mandangy, voaka mpona politique ray faharoa mandangy, voaka fahatelo mandangy, dia conclusion zany na déduction voaka avy amin'izay dia hoe ilay population misy no mpandangy. Raha maka journaliste tsika anatin'ny fiarahamonina, akaranao ny échantillon na journaliste amin'ny pouvoir, voaka avy eo izy mivadika elo, voaka amin'ny faharoa mivadika ny lelany, voaka amin'ny fahatelo mivadika ny lelany, conclusion tsika rehetra. Inona le population na journaliste misy eo? Mivadika elo. Zany hoe problème antsika zany dia tsy problème na journaliste, na problème na politicien, na problème na technicien, fa problème na population le angalana le échantillon misy problème. Satria izay ny problème ny démocratie. Ary ny risque anatin'izay izao miara monarchie zany araka ny fanazavana araka ny tena cyclose soratany navoakany Polybe sy Platon aty dia raha ohatra tsika miala monarchie, olo tokana no mitondra ka mbola enta izy dia mety hivadika io mpanjaka io dia hivadika tyrannie dia zay fitapahana alohany dia tapahana. Après tyrannie dia nahita hevitra ny olona hoe andao tsika metraka aristocratie dia naka olo vitsivitsy dia ireo olona vitsivitsy ireo zany no mitondra. Fa rehefa nandeha siècle ray na roa na telo ilay aristocratie dia nivadika oligarchie dia ilay anarany ohatrandray le olo vitsy ireo dia nanomboka teo nitondra ny idée de démocratie. Rehefa mandeha nefa démocratie dia possible hoe mivadika le vahoaka ko satria rehefa lasa ataontsika hoe adala le mpanjaka dia mivadika tyrannie, ary lasa adala le olo-kendry dia mivadika oligarchie, dia inona indray zany ny dérivé démocratie dia mivadika ochlocratie. Ny ochlocratie na ny gouvernement de foule dia fitondrana miainga amina foule. Dia raha tsika malala nefa fa ny foule tsy misaina. Ka ny risque zany après démocratie dia miazaka makazaka makany amin'ny ochlocratie tsika raha tsy efa ao anatiny.
Ary rehefa tonga anaty burokrasia tsika dia ny risika farany ambony indrindra dia miverina makademy monarchie. Io any fanazavan'ny Platon sy Polybe ny cycle de pouvoir eto ambonin'ny tany hatramin'izay hatramintsika miteny zao. Dia anjaratsika no manamarina na mandiso na mitombona na tsy mitombona fa iarahantsika mahita eo izy ao anatin'ny démonstration averina fa ny organisation sociale zay angalana échantillon ny mpanao politique, angalana échantillon ny journaliste. Ity zany tokony mametraka ny régime politique. Fa ny tegna voalohany zany dia hoe efa nametraka mpitondra be ny rafi-piarahamonina malagasy. Raha tokony izy dia organisation sociale araka ny tenena teo dia ny culture no alefa ny système éducatif ampianarina any an-dakilasy. Dia ny système éducatif mamoaka culture vaovao rehefa atao mise à jour amin'ny alalan'ny recherche. Za sy anaka avy any Ambatondrazaka mihinana gisa, rehefa mandray vahiny dia gisa no anajana olona. Fa gaga ianao mahita fa any Ambatondrazaka dia mahita olona fady gisa. Rehefa apetaka ao ny recherche hoe efa maninona reo fady gisa dia mamaly ray aman-dreny hoe lefa tamin'ny fanjanahantany ray aman-drenynay dia sitrika tany anaty lavabato ka naneno ny gisa dia tratsy izy mianakavy dia nozolo ny taranaka tsy hinana gisa. Rehefa manao recherche any universitaire teoriana hita fa mitombona fa tsy aditsony le gisany izy. Rehefa tsy aditsony le gisany izy dia atao mise à jour le culture dia averina amin'ny système éducatif dia manao bokona zany dia misy mise à jour par rapport amin'ny contexte environnemental sy ny fivoaran'ny fiarahamonina ilay société raha ohatra ka installé ao anaty système éducatif ny culture malagasy. Fantaina mipetraka zany dia hoe nampianarina tao anatin'ny fampianarana malagasy fe ny kolotsaina. Itsika rehetra miara-mamaly fa tsia no valina. Rehefa tsy hoe napepetra hoe satria sady tsy afaka manao mise à jour ny recherche, tsy afaka mamaly scientifique eto Madagasikara fa manina fa voanjobory ny any avaratra. Tsy misy zany le recherche ahafahana manao mise à jour satria tsy nampianarina tany an-dakilasy le culture. Dia rehefa tsy nampianarina tany an-dakilasy le culture dia nivokany maty ilay fiarahamonina. Satria navidy ao anatina vida le système éducatif dia rehefa maty io système éducatif io dia rava ny organisation sociale resantsika ty. Ao anatina fotoana lavalava zany mahafatesany fiarahamonina fa tsy ao anaty fotoana fohy. Enimpolo taona sitsika naleo tena fa tsy nampianarina ny gasy ny kolotsainy tany anatin'ny système éducatif. Maty noho izany système éducatif raha tsy akasifo raha vitsivitsitsika amin'izao tsika miteny zao dia raha aka fotsiny tsika hoe 14913 ny personnel enseignant dia 26000 amin'ireo ihany no qualifié zany hoe aiza ho aiza ny ametrahan'ny fanjakana ny éducation eto Madagasikara. Tsy voaloany io fa anatin'ny firy-taona ny fanisy. Amintsika miteny zao ihany dia ny FRAM subventionné à 21 000 à 21%. Dia ny FRAM non subventionné hitatsika eto ny chiffre. Raha jerena zany ny éducation any ambanivohitra rehetrarehetrany ny proviseur, ny chef Cisco, ireo mihitsy ny manodina le fond FRAM hoe raha tokony déclarena zato, raha déclarena zato mampiaraka FRAM eo ambany fifehezany rehefa tena jerena nefa ay olona 50 ihany ao fa alainy karana le 50. Amin'ny ankapobeny ny proviseur any amin'ny base rehetrarehetrany sy ny mpampianatra any no mivarotra sujet ary mampahany manakaramany ankizy hoe raha mandoko 80 000 ariary nareo dia mahazo baka. Enquête intermédiaire io ao anatin'ny système ny EDUFOR na ny éducation formation commission ao anatin'ny rassemblement des citoyens responsables. Izay iposolotra omentsika ty. Zany hoe raha binina zany dia latsaka ambany dia ambany ny lanjan'ny fampianarana satria 23% des élèves du PNT5 sont des redoublants, 60% des salles de classe sont en mauvais état. Nefa le bon état faritana reny dia hoe misy trano rindrina dia misy dabilio izay ny atao hoe bon état ao anatin'ny définition-ny ministeran'ny éducation. Raha jerena ny fandaniam-bola ho an'ny éducation primaire io dia ny pourcentage-sika 13% ny budget ary 2% PIB.
norme internationale 20% ny budget raha fahitana amin'ny ODD 4 ary objectif développement durable ary ny norme internationale raha PIB dia mahita 5,8%. Rehefa nataontsika lazakanto ohatr'izay zany ny fampianarana dia azagaga isika ray maty ilay fiarahamonina fa tsy miankina amin'ny mpitondra politika izy ary ny tenenina teo fa miankina amin'ny système éducatif dia raha fiarahamonina mihitsy zany hoe morona makany amina désorganisation sociale isika ary déformer le tissu social mihitsy ary tsy misy tsony ny cohésion sociale. Ny risque ao anatin'izay dia miditra makany amin'ny antsona hoe anomia araky fanazavany Emile Durkheim sociologue fantadasa hoe morona makany amin'ny anomia tsika ka ny atao hoe anomia dia désignant l'état d'une société puis il connaît plus des règles. Asa mbola mahita fiarahamonina re so manalala zany teo règle zany any anatin'ny arabe rehefa mandeha fa izahay dia tsy mahita tsony hoe mbola misy règle dia fifamoivoizana eto Madagasikara. Fa rehefa te hijanona voana arabe anao ka hanala olona dia azo atao zany naizanaiza lalana eto Madagasikara. Mirona makany amin'ny anomia tsika politika teraka zany fiarahamonina ary amin'jerytsika ny degré de complicité ao anatina affaire anankiray raha ohatra ka mijerytsika hoe misy olona anankiroa amin'ny voalohany raha tsara ny fiarahamonina dia olona roa fotsiny mety complice mety olona ray ihany raha tsisy complice manao crime raha mbola tsara ny fiarahamonina. Rehefa miaratsy le fiarahamonina dia mitombo le complice ao anatin'ny fanaovana zavatra ratsy. Tao amin'ny affaire amin'ny Andro Zorbe farany teo dia 28 personnes no arrêté ary 16 personnes no incarcéré. Azontsika vinavinaina ve no membre d'interaction ao anatin'le hoe 2 personnes une interaction, 3 personnes 3 interactions, 4 personnes 6 interactions, 6 personnes 15 interactions, 10 personnes 45 interactions, ary ohatra ka 16 personnes na 28 personnes manao ny interaction malfaiteur ao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Zany hoe ahoana ny mety difficulté ho an'ny mpitandro filaminana hanao ankety ao anatina interaction entre olona valo amby roapolo. Io dia indicateur anankiray amantarana fa rava tanteraka fiarahamonina io ka nahaka mpanao politika ary nareo ao anatin'io isika dia izay mivoaka ao anatin'io représentant satria zay ny démocratie représentant le société fotsiny le mpanao politika fa azagaga ianareo raha ohatra ka miteniteny foana izahay mpanao politika fa izahay dia avy ao anaty fiarahamonina ihany koa. Dia azagaga ianareo raha mivadika ny akamaroany mpanao gazety zahay tsy miteny izy rehetra fa probabilité io ka rehefa mamoaka ao anatina fiarahamonina tsy normal isika dia aza mieritreritra ny azo olona normal fa itsika rehetrarehetra mihitsy nefa tsy normal. Ava zany ilay fiarahamonina ny problème isika teo dia tsy nampianarina tamin'ny lakilasy ny kolotsaina malagasy noho izany navigué ao anaty vida ny système éducatif ary lasa irery amin'ny ray aman-dreny malagasy aza hoe ampianarana système éducatif vahiny na koa hoe mahay miteny français na sia école d'expression française dia iverina fa ampahay zany zavatra zany nefa ny fanabeazana interculaire dia midika hoe atao zay mahalehibe an'le olona tsy mahalehibe olona ny influent égal à 2. Zany ny akamaroantsika eo tovolahy betona sy tovavy betona satria tsy nahazo kolotsaina tany an-dakilasy. Ka raha vao tsy ao le système éducatif misy le kolotsaina dia mila mamerina tsika manao création de matrice culturelle. Hatramin'izao tsika tsy manana matrice culturelle ahafantaratsika araka ny définition eto dia hoe un document qui permet à un individu d'explorer sa culture, son histoire, sa géographie, ses circonstances et ses liens relationnels. Tsy manana an'iny mahavoaka malagasy, tsy manana ny document isika, tsy manana matrice culturelle isika dia nivokatra zany mafy amin'ny système éducatif. Ary rehefa manana an'itsika vao azo eritreretana ny réhabilitation sociale. Nidikana voalohany zany anatin'ny fanivanin-drafitra raha ohatra ka mbola azo ialana moa dia arava soa arava tsara fa eto zany tsika dia mahita fa mafy ny rafy fiarahamonina. Ray ao anatin'ilay pilier anankitelo nefa ny rafy fiarahamonina
Dia ny conséquence an'izay raha fiarahamonina tsy normal ve mety ahitatsika régime politique normal. Satria le organisation sociale tsy normal ny régime politique zay 100 ans avy eo zany azo antoka fa tsy ho normal. Mila manao réhabilitation sociale isika. Zay zany démocratie. Raha fitiny ny inconvénient démocratie zany dia ilay autocratie. Hiditra anaty régime politique tsika satria zay ny organisation sociale. Ny régime politique zay dia ahitantsika filière telo législatif, exécutif, judiciaire. Raha théorie générale du système dia mametraka ny loi des variétés réquisites zay milaza fa araky ty biologiste dia hoe sady mathématicien izy io énonce qu'un système S1 ne peut assurer la régulation d'un système S2 si sa variété est supérieure ou au moins égale à celle de S2. Ny système zany raha tia ametraka système tsika ka ty système contrôleur ty i-contrôler système anankiray dia tsy maintsy ambonimbony nombre de configuration contrôleur raha oharina système contrôlé. Raha ampiasa serveur zao dia ny configuration machine serveur tsy maintsy amboniny client satria ny client rehetra contrôlé ny serveur. Amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra io amin'ny biologie rehetra io satria biologiste no resaka eto dia valabona fa tsy maintsy ny système contrôleur no ambony. Raha raisitsika nefa inona ny système contrôleur, inona ny système manara-maso, ny système de contrôle rehetra eto Madagasikara. Mbola velona ve ny système de contrôle eto amintsika sa efa maty daholo? Raha maka ny sary tsika dia ny législatif zay vokaitra démocratie satria zany ny solombavam-bahoaka no atao hoe vahoaka. Ary raha ny solombavam-bahoaka zany dia izy no sotenan'ny vahoaka ka izy zany no système de contrôle voalohany. Ny système de contrôle dia ny tanan'iny tibara ity zay ny exécutif ary ny constitution sy ny loi ny procédure rehetra eto amin'ny pivot afahana mananga le développement natsia ary ny système judiciaire ve manara-maso ny fampiasana ny pivot io. Fantanina mety hipetraka zany azo calculena ve force io raha nanao physique tsika amin'ny alalan'ny principe du levier io azo calculena ve ny force anty législatif aty ampietsika ny développement io raha oharina ny zava-misy eto amintsika eto Madagasikara. Izay force zay ny calculena dia fantatra fa tsy mahava inona ny système de contrôle eto Madagasikara. Aka ohatsy tsika mety asorenatsika no mahita an'ity nompo ny anarany. Tina tenena dia hoe mora dia mora ny appel ny WhatsApp raha oharina amin'ny appel direct. Rahantsika manaiky zay. Fa raha tamin'ny 2009 ny WhatsApp ny carburant sy ny crédit ny fanjakana amintsika amin'ny teny zao ny présidence dia mety 486 millions d'ariary de crédit de téléphone. Budget an'io ary ny ilavantsika eto ny institution tsirairay ny Sénat dia mety 200 millions d'ariary amin'ny téléphone. Raha raisika zany le système de contrôle l'Assemblée nationale dia mety 720 millions d'ariary amin'ny téléphone. Itsika nefa malala fa misy ny WhatsApp sy Facebook zay mora dia mora raha adika tsotsotra zany dia tsy nanao mise à jour na prix ny système de contrôle atsika rehetrarehetra na ny contrôle financier io na ny amin'ny législatif io naiza naiza dia tsisy mise à jour ny zavatra ataontsika fa tsy afaka icontrôle eo amin'ny exécutif io zany raha ny système de levier teo resahana azo fiarovana débat technique ny ambadika ny équation io dia faible be ny législatif atsika, faible be système de contrôle atsika ary tsy afaha manova n'inino zany tsy ampiainga le développement. Raha tsy aka ohatra amin'ny carburant ray ny carburant dia ny Assemblée nationale 30 milliards d'ariary io ny budget ny carburant ny Assemblée nationale. Dia raha jerentsika nefa ny ministère de santé zay mitera 12 amintsika amin'ny teny zao. Ny ministère de santé
dia zara raha mahita 3 milliard 4 milliard ariary. Dia ho gaga avy ianareo raha ohatra ka tsy mandeha miloana ny firenentsika satria ny budget de l'État ray manontolo ary navoaka ny CCOC zay faran'izay araka ny déclaration zay tao ny système de contrôle ihany no raisiko. Système de contrôle ohatra ary atao hoe sady système judiciaire ny haute cour de justice. Efa nahita olona nigadrety tamin'ny haute cour de justice ianareo amin'ny anarana ray azafady. Ny budget ny haute cour de justice dia 4 milliards ariary, zany hoe 20 milliards eo, fa mbola tsy nentsika olona jugé tao amin'ny haute cour de justice. Ary ny carburant haute cour de justice dia 108 millions d'ariary, zany hoe 500 millions FNG, 540 millions FNG. Ao anatin'io ary président ny haute cour de justice dia mandray carburant 86 millions d'ariary. Raha jerena zany reto olona rehetrarehetra miasa dia anatin'io conseil de la démocratie, de la défense de la démocratie et de l'état de droit dia mamoaka budget 2 milliards d'ariary tao anatin'ny année 2024. Raha jerena ny ministère de défense nationale dia 10 milliards d'ariary ny carburant. Reo rehetrarehetra reo nefa tsisy fantatra avoaka malagasy ny CCOC namoaka an'izay avoaka keo rehefa avy eo fa ny système de contrôle atsika zareo raha izay nazazana azy dia tsy misy asany eto Madagasikara. Ahoana ny anekena raha ohatra ka efa misy FB eo, misy WhatsApp eo zarana mandany crédit na 500 anao dia ampy anaovana tena mandritra ny amin'ny tontolo nefa tsika tsy nanao mise à jour hoe ndao mba ho akisaka makany amin'ny zavatra fa ny crédit téléphonique. Carburant moa raha le tamin'ny teo dia virement ty resaky efa tsy carte intsony zany na spéculation any carburant fa virement ty amin'ny Sénat 300 millions d'ariary mensuel carburant amin'ny Sénat. Nefa censé i-contrôler atsika, i-contrôler les exécutifs ilay système anankiray. Dia miverina amin'ny force déléguée tsika dia raha tsika malala zany fa tsy afaka manaovana inona io système législatif. Anamporofona amintsika indray fa rehefa ny contrôle no faible araka ny théorie ny aspité dia hoe ny système contrôleur dia tsy maintsy manana configuration ambony no ny système contrôleur vokana rehefa tsy ao zay fepetr'izay dia mikorotana le système. Farafaratsy nosy égal ka raha mipetraka amin'ny théorie ny Montesquieu tsika amin'ny séparation des pouvoirs dia ty farafaratsy rehefa misy équilibre. Dia raha tsika malala nefa zavatra misy fa raha ao anaty constitution fotsiny azy dia efa misy fanavakavahana. Préambule en constitution dia milaza fa ny olona rehetrarehetra dia azo tsaraina. Mitovy zony ny olombelona rehetrarehetra équitable de la nature pour les besoins de développement instauration de l'état de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques. Ao anatin'ny article 133 en constitution ihany nefa dia milaza fa mbola misy mise en application tao amin'ny assemblée vo azo enjehana ny olona mpitondra fanjakana. Ary amin'ny préambule milaza tsara izy fa na ny gouverner na ny gouvernant dia mitovy ny zoany. Ao amin'ny article 133 tsy mitovy ny zoany. Constitution tsika zany dia misy contradiction ngeza be zany hoe ary le tenena teo le pivot ao anatin'le système de média efa tsy mipetraka amin'ny tokony izy le pivot imeritreritra vetsika fa azaka le saratra na le développement na rena sary teo. Ao anatin'ny constitution ihany l'État s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes: répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Et là, la délégation, ni budget, makana ni CTDA et 2%, LFR 2022, 2,5%, LFR 2023, 2%, LFI 2023,
LFI 2024 2,7%. Zany hoe mahafantatra zany ny système législatif fa tsy ampiariny exécutif ny constitution dia fantanina mipetraka hoe mbola mipetraka hoe zany ilay régime politique. Ndraindray mantsika dia parlemetsiny hoe ny exécutif no responsable. Hitatsika nefa eto fa ny législatif mihitsy aza no tena problème raha oharina ny satria ny karamana ministre na carburana ministre aza tsy mahatratra ny amin'ny législatif. Zany ny système de contrôle mihitsy no problème raha jereny zay zavatra zay. Eto tsika dia mahita fa ny budget armé amin'ny collectivité décentralisée dia zara raha misy ministère en finance namoaka ny données eto dia misy an'ity classification zany hoe autre dia tsy fantatra hoe inona nefa autre zay manome 52% budget. Dia raha mahay mamaky ny loadifinansika zany dia le autre ny benjinso tsy zany nanao ty fa afaka mamaky nareo navoaky ny ministère en finance io. D'ailleurs dans le sous-région amin'ny site raha tsy defa par secteur d'intervention de l'État dia ny autre ny benjindra ao anatiny ny productif itiresahan'ity développement rural itiresahan'ity social ny infrastructure ary ny autre ny benjindra principe hitanareo reo hitantsika ato amin'ny sary zany fa itsika zany mihinana autre. Dia ny système législatif ave tsy afaka mipointe an'io fa ny exécutif dia manaraka fotsiny lay ty misy budget rehefa ministère tsirairay dia mivalide ny exécutif arakarak'izay mahetreretiny eo. Dia nefa ny législatif atsika ve manana capacité anaramaso an'izao zavatra zao. Ny législatif atsika na système de contrôle atsika ve masa mametraka ny mercurial des prix eto Madagascar. Eto mercurial des prix dia grille tarifaire. Naka ohatra anankiray zay tao anaty finance publique anky raha vidina 7 arivo eny an-tsena makolala kely ianao pavillon 7 arivo vidiny. Jerevanao izy amin'ny marché public valaratsiray etsy vidiny. Soit 25 fois le vidiny entana eny an-tsena no hividianan'ny fanjakana ny entana rehetra amin'ny ankapobeny. Dia gaga hoe ny fournisseur rehetra raha tsy pehan'ny fanjakana dia ny fanjakana hoe diso sa ny système de contrôle tsy mametraka mercurial des prix ka mametraka hoe ndao apetraka ny grille tarifaire ary efa mipetraka ny grille tarifaire ka tsy azo vidirany ray azy ny vidina ankara dia mierina 25 fois budget dia mandeha répartition makany amin'ny faritra sy makany amin'ny secteur rehetrarehetra. Izy no masaya rehefa nandeha proposé ny state mercurial des prix bloqué io tany contrôle financier. Le contrôle mihitsy no mametraka problème aza alefanareo grille tarifaire fa tsisy hinanana. Raha miverina amin'ny resaka social sika taria amin'ny resaka organisation sociale dia nametraka le degré de complicité. Raha olona ray izy tsy mana complice izy manomboka olona roa misy complice ao fa raha ny voninsery ny fiasan'ny fanjakana dia mbola mihoatra lavitra noho le réseau ana kidnappeur tany anjojorobe ny complicité ary mahita tranona réseau de 50 personnes connecté manao gérer affaire anankiray affaire fananatany io na affaire na marché public io efa tonga trany amin'ny 50 personnes zany hoe ny breu dimapolo miara concerné daholo dia amin'izay fotoan'izay ny olona micondamné mpanao politika hoe ny mpanao politika misy ny tena ratsy eto Madagasikara. Nefa ny administration rehetra amin'ny ankapobeny saika efa complice amin'ny resaka marché public daholo ary misy na misy chiffre aza fa mamihoatra 50% marché fictif eo anivon'ny marché public mba tsy ilazana hoe mihoatra an'izay zany. Ka raha ny système de contrôle ny faible ino no azontsika antenaina amin'ny exécutif. Menatsiny ve zany ny exécutif raha faible ny système de contrôle. Malia nanavoana parlementany, Eritrea nanavoana parlementany, Soudan efa manomboka matsikaritra daholo le parlementa problème
Nany Arabie Saoudite ny ary ny Arabie iny moa dia tsy misy parlemanta zany aiza ho aiza moa ny raha Arabie iny amintsika miteny zao. Rehefa misy système apetraka hoe ahoana ny contrôlena ny fampiasam-bola-panjakana. Misy institution firy moa eto censé anara-maso ny fampiasam-bola-panjakana sy ny kolikoly eto Madagasikara. Misy nasana metraka be hoe aiza ny mercurial des prix na ny grille tarifaire fa vidin'ny fanjakana lafo tompoko ny stylo rehefa jerenao ny finance publique. Vidin'ny fanjakana lafo ny ordinateur anankiray samy efa nahitatentsika fa raha ty ordinateur ty vidinao 1 million ariary eny an-tsena dia vidin'ny fanjakana hatrany 10 million ariary ao anaty finance publique. Dia afaka mieritreritra ve isika fa ny mpanao politika ny diso amin'izany zavatra zany. Tsy hoe miaro mpanao politika fa verina indray fa échantillon ny mpanao politika fa ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra koa dia complice amin'ny zavatra mahazo eto amin'ny firenentsika. Noho izany tsy miasa io système de contrôle io. Porofo anankiray manaraka etya ao anatin'ny décret 2020-833 izay namoaka ny siady farany teo dia ny fikatanam-bola ho an'ny fond de développement local. Ao anatin'ity article etya dia les projets financiers par le crédit d'investissement sont définis par les ou les députés. Mivadika zany eto fa ny député no midéfinir projet mba afaka misy manome anavy ny définition atao hoe exécutif. Anjaran'izy ny définir projet. Eto dia ny député no définir projet ary mivadika à titre consultatif ny ben'ny tanàna ary volaza eto le maire à titre consultatif. Consulter maire ny député rehefa hanao zavatra any amin'ny district misy azy. Tsy haiko na zany tsy mahita amin'ny frantsay fa ny atao hoe titre consultatif dia fangalana hevitra. Zany hoe maire manao propagande rehetrarehetra io zany dia tsy tombon-kevitra amin'ny développement local eritreretiny hoentina fa à titre consultatif mametrahana azy rehefa tarapetraka eo izy dia izy no consulter ny député hoe inona ny eritreretinao atao ato amin'ity commune misy anao ity. Amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka mitondra projet zany ny ben'ny tanàna fa ny député no mamaritra. Ka raha sendra tsy miaraka amin'ny pouvoir exécutif le ben'ny tanàna efa azosika atao azosika eritreretina ny toyny hoe inona zany développement azo le commune atao raha ohatra ka ato amin'ny article 3 dia ny après avoir régi l'avis des maires à titre consultatif. Et voilà peut-être avec le système de contrôle, le système de contrôle nous définir le projet et le système exécutif nous consulter. N'est pas notre organe consultatif et ni législatif conseil communal c'est déjà réglé. Ça n'est pas ça conseil communal. Any amin'ny ben'ny tanàna dia tsy azo ben'ny tanàna pratiquena iny fa mbola entina makany ny député dia ny député mifidy hoe azo atao tia na tsy azo atao. Dia mipetraka eo ny politisation pure et simple de l'administration. Araka navoaka ny projet de loi de finance 2025 ata loi de finance rectificative navoaka ny collectif des citoyens, des organisations citoyennes pour la transparence budgétaire. J'arrive des manazava fa ao anatin'ny préparation de loi de finance 2025 dia zéro ny transparence. Mivoatsitsika eny izy gazety taratra. Mbola miasa ve zany ny système législatif atsika. Ivererantsika le sary raha le sary teo mantsy dia anankitelo izy hoe ny législatif, ny exécutif ary ny système judiciaire. Idirantsika ary ny système judiciaire ilazana amitsika zany fa maro tanteraka ny système législatif atsika aloha système de contrôle dia manao anay système judiciaire atsika. Eto Madagasikara dia misy tsara araka ny soratan'ny Ramatoa
faratina isoben'ny mandroso atao anatin'ny document ty vulnérabilité i accès aussi rapport Madagascar. Dia atau anatin'ny document ty dia milaza reto ny tamin'ny 2018 41 tribunaux tsika de première instance. Zany misy district sirifolo am'zato eto raiky amby efapolo ny tribunal. Raha jerena isan'ny magistrat ny magistrat telo miasa olona ray etsy telo hatramin'ny efatra. Dia izy ianareo no afaka miteny fa azo atao mieviter corruption raha misy olona ray etsy milahatra ao dia olona efatra eto guichet. Azo atao ve raha calcul mathématique mana 24 heures ataontsika ray taona le olona efatra eto migeren'le olona ray etsy milahatra eo tokotany. Azo atao ve manao katsy fa le olona any amin'ny 100 millième dia tsy tady lalana anatina ndraiky tsara satria mainky izy mbola misy olona ray etsy milahatra eo. Le olona tsirairay mety samy mahazo adiny ray amin'ny tsara zany 100 000 heures amahana le problème. Dia azo evitena ve corruption amin'izao zavatra zao. Inona manahaka ny fanjakana tsy tady vahaolana satria ny système de contrôle misy teo nefa faible. Ny système judiciaire tsika zany dia isan'ny ratsy indrindra sosa conseil supérieur de la magistrature reto ny zavatra misy 925 magistrat izy tamin'ny 24 millions d'habitants tamin'ny 2018. Raha isika ihany haute cour de justice ao anatin'ny haute cour de justice dia misy indicateur d'objectif ahafahana mamantatra zany hoe miasa be ny institution anankiray dia misy ny atao hoe mission dia misy ny atao hoe programme dia misy ny atao hoe objectif. Dia rehefa mandeha zany dia refesina hoe inona objectif an'ity institution ray ity. Raha ny ministère de l'éducation ohatra dia hoe taux de scolarisation na objectif anay mahatratra 90%. Alors jerevantsika ny système judiciaire ty dia ao anatin'ny indicateur d'objectif nombre de dossier recevable par napetraka aminareo fanontaniana. Zany manatra dossier ny fitsarana dia ny fitsarana no tsara hoe miasa izy na tsy miasa satria recevable ny dossier-ko. Any amin'ny actif koa lasa ny ampasifan'ny ministère de justice. Zany hoe izany manatra dossier ka raha may manoratra tsara dia recevable dia igny indicateur raisin'ny haute cour de justice hoe niasa ry zareo raha recevable ny dossier-ko. Any conception mihitsina ny problème atsika hoe indicateur d'objectif ave dia midépendre amina olona hafa satria ny maha recevable na tsy maha recevable ny dossier anankiray dia tsy miankina amin'ilay ministère de justice na miankina amin'ny haute cour de justice fa miankina amin'ny ilay olona mirédiger amin'ilay dossier. Mazava zany fa na ny définition ny objectif azy any anaty loi de finance rehetrarehetra any mbola mampametra mpanontanina satria raha recevable ny dossier tsy midika mihitsy zany hoe na vita miasany ny haute cour de justice. Zavatra tsisy fandraisa mihitsy zany tsy tokony hivaky indicateur amin'ny ministère mihitsy ny recevabilité ny dossier nefa raha vakina amin'ny loi de finance détail de programme miandro profetifetsika zavatra. Devi fare più così.
arak'izay démonstration sy fampisehoana teo zay a maty a le organisation sociale tsy ao a le culture maty ny système éducatif obsolète ny recherche voka zay zavatsy ary amin'ny régime politique maty a ny système législatif conséquence an'izay a maty azy ny système judiciaire satria le pivot an'le système mihitsy le verivoatra teo no tsy mitombona intsony dia mananona mipetraka zay any amin'ny exécutif. Ny zavatra démontrena farany zany zao dia hoe satria maty législatif maty ny système judiciaire dia ny exécutif ave mbola mila démontrena amitsika maty mbola ilaina ave ny démontrena zay normal ave ny administration tsika mbola mifonctionne ave ny administration tsika efa raha tsika manaiky iny fanakopia aza tao anatin'ny enimpolo taona dia tsy vitatsika nanao azy hoe raha avy any toliary avy aty tanà afaka enimpolo taona mitady copie dia mbola miverina ny toliary fa nga tsy azo bataina tany toliary le copie dia naterina tany amin'ny commune misy ana dia manao transfert ny commune hoe ity olona ty avy ity aminay firananareo any izy maka copie amin'ny manaraka raha teraka tany digo ianao ta 1960 ka antoliary anao no mipetraka tatany affectation dia tsy maintsy miverina ny digo ianao rehefa lala CEPS zanakao maka copie dia vidy le copie roa arivo dia mifray makany digo teko 4 million zany système administratif zany dia état civil fotsiny ohatra dia tsy nahavitatsika nanao mise à jour azy ohatra anankiray zay raha anao mutation automobile aza mo ka ho avy amin'ny olon-dava dia anao mitazona numéro U antony azy dia miala amin'ny olon-dava ianao miditra ao Antsirabe miala amin'ny olon-dava ianao miditra ao Antsirabe miditra province Tana dia avy eo mandalo miditra sy Fianaratsoa dia iosy dia Ambalavao zay mandalo province Fianaratsoa zay no tonga antoliary miditra amin'ny province anao zany hoe raha ho any amin'ny dosy ianao dia mandalo efitrano anakoroa an'olona zay no tonga any ianao zay ny administration territoriale atsika zay tsisy mise à jour raha miany tsara tanàna anao zay province Mahajanga ka ho any Mahajanga dia avy any Mahatsara tanàna anao miditra any Ambatondrazaka province Tamatave dia miaraka tanà anao province Tana zay anao miazakazaka makany Mahajanga miditra province anao mandalo efitranon' anakoroa ianao vo mahazo miditra ny tranonao zay ny administration tsika mbola mahita logement miasa be nareo amitsika am'teny zao ary ny convocation BEPC sy EPE-BAC ave mbola aterina ny antranontsika satria samy manana zavokely isika ary samy manana njanaky manao fanadinana nanomboka tamin'ny troisième république dia tsisy convocation ntsony aterina ny antrano fa ianao no mandeha mitady ny convocation anao any amin'ny Cisco dia zany administration zany dia raha manara fa efa maty tanteraka ka tsy ilaina démontrena amitsika intsony maty lay zany iny ny système exécutif rehefa maty ny exécutif dia verina ny hitany amin'lohany tsika hoe le rafim-piarahamonina mametraka régime politique manao choix de structure économique ny rafim-piarahamonina maty ny rafitra politique na ny régime politique maty afaka anao choix économique adéquat amin'ny firafitry ny fiarahamonina be ny exécutif hitantsika eto structure économique atsika structure économique atsika izao ny population tsika structure d'emploi par branche d'activité ny 80% gasy dia miasa amin'ny secteur primaire ny PIB nefa 34% avy any primaire zany hoe olona valopolo mampiditra 30 ariary ao anatin'ny kitabola fanjakana ary olona valopolo tsy vitany hoe valopolo fotsiny fa répartition de la population par niveau d'instruction ny telo amin'ny telopolo tsy mety ampianarana ny roa amin'ny dimampolo primaire 5 amin'ny valopolo isanjato zany ambany primaire ny choix économique atsika nefa secteur tertiaire zany zavatra zany misy contradiction ngeza be mihitsy ny choix politique économique nataon'ny exécutif satria araka le tenena teo ny système de contrôle atsika
dia tsy mitondra feo anitsina l'exécutif fa faitona lay ary système de contrôle noho izany maka lay rafitra fikarena tsy dilako lalana rafitra fikarena fa efa samy asa ny positsika tsirairayna dia tsy dia ilaina démontrena loatra hoe mandeha ve ny fikarena sa tsy mandeha noho izany raha iverenantsika izy fa ny organisation sociale no tokony andretaka ny régime politique dia nefa le organisation sociale no maty le raha-piarahamonina no maty ahoana no mikitika le raha-piarahamonina zay le fanovandravitra fa tsy le régime politique akory le raha-piarahamonina zany dia classena ho an'izay ny système complexe ny atao hoe système complexe raha oharina dia misy karazany efatra ny système simple prévisible système compliqué prévisible ihany ohatra ny ordinateur ny système simple ty raha ohatra ka hoe maka système de refroidissement tsika anatina automobile ohatra rehefa tsy ampiana rano radiateur dia mazava be fa isofy ny ordinateur afaka tsasakadiny no zany prévisible be ny système simple ny compliqué efa sarotsarotra ny prévoir ny comportement maika fa ny système complexe imprévisible ino ny atao hoe système complexe dia ahoana ny afahana manovana zay problème zay mamaha zay problème zay satria misy théorème ty inégalité triangulaire ny inégalité triangulaire dia mametraka fa ny somme des deux côtés d'un triangle est toujours supérieur amin'ny côté anankiray dia raha tsika manaiky zay ary amin'ny approche ampiasaina fa mahana problème complexe dia tsy maintsy mampiasa approche combinatoire hatramin'izay tsika dia mikitika régime politique dia le régime politique novaina dia zaraina seza dia niforotana hoe ndao sina inatizy CST ato asina ASAT ato asina ASAE ato dia le régime politique no napetraka fa tsy nikitika atsika organisation sociale tsy nikitika atsika structure économique ny inégalité triangulaire nefa dia mametraka fa tsy afaka manao ninino tsika raha ny ray am'ireo fotsiny satria supérieur amin'ilay côté anankiray ny côté anankiroa mitambatra zany hoe raha nova régime politique tsika ka tsy manampy organisation sociale sady tsy manampy structure économique dia tsisy ninina miova eto nanao an'izany tsika tamin'ny 2072 nanao an'izany tsika tamin'ny 91 nanao an'izany tsika tamin'ny 2002 nanao an'izany tsika tamin'ny 2009 ny régime politique no odonitsika efa manantanasa ndray tsika atoato hoe ndreo odonina ndray régime io dia hosoloana ndray le mpitondra reo nefa le mpitondra avy amin'le fiarahamonina nanaovana démonstration terrialo fa 90% égale hitatsika teo le izy dia mbola manantena vaholana tsika fa raha manova régime politique dia ivaly problème tsy manova ninina ny fikitiana régime politique zay tsy mampiatra ny approche satria raha tsy maintsy mampiasa approche combinatoire isika raha isikitika système complexe ny atao hoe système complexe dia ohatra ny sain'olombelona ny sain'olombelona zany tsy afaka mieritreritra nareo iny natao tsaiko zao imprévisible ho anareo zavatra ataoko eo rehefa avy eo dia maika fa ny société zay fitambaran'olona maromaro dia miacomplexe kokoa le phénomène na ilay système am'izay fotoan'izay rehefa tena complexe izy dia tsy maintsy mirecourrir amina théorie tsika amara le problème fa tsy azo ataony hoe ndao tsika nova régime politique dia anangana anay au conseil tsy fantany misy au conseil lehibe mantsakana moa teto hatrana ny dite deuxième république makaty fa tsy nanova ina ny fikitiana régime politique noho izany comment intervenir dans un système complexe ny fomba fanaovana intervention ao anaty système complexe raha oharina amin'olombelona izy Verna ny tsiro dikan'izay
Ny problème Madagasikara zany complexe fa tsy araka ny eritreretantsika azy hoe ndao anova régime politique dia ndao tsika hanokam-panjakana dia ndao vaina mpitondra dia mandeha io fa reo tombe ao anatin'ny ererantsika efa natao hatramin'izay tsika raha tsy miverina amina théorie du système complexe dia ahoana ny mamandray problème satria araka ny démontrena teo raha le théorie de probabilité tary am-boalohany rehefa naka tsika pour politique et puis première république ka hatramintsika miteny zao isaka olona ratsy daholo no mipotra eo dikan'izay le société ny problème fa varintsika mametsiky ny mpona politique ary jerevantsika teo ny tena mihinana ao anatin'ny système dia ny système de contrôle satria mahita sika carburant anankiray 56 millions d'ariary 54 millions d'ariary par mois nefa censé au système de contrôle zay système de contrôle zay de contrôle ino no azony atao raha ohatra ka mandray an'izay izy satria mety amin'ilay système de contrôle ilay système ahafahany manome profit ho azy ireo. Satria le raha-piarahamonina no maty okefa tsy fametrahana ny culture ho zava-dehibe anaty système éducatif dia tsy maintsy mitraité problème complexe tsika dia problème na société no problème satria nanao projet de société atsika nefa le société gaga problème dikan'izay projet de problème no avokatsika eo na mamoaka projet de société tsika izany dia tsy maintsy mitenir compte amin'ny théorie tsika hoe ahoana mi-intervenir ao anatina système complexe raha raitsika ohatra aty resatsika etya dia anatin'izao hoe système thinking théoria dia raha raisina n'olombelona anankiray reto no définir azy ny code génétique mémoire valeur principe savoir connaissance itsika tsy hitrany amin'ny approche phénotypique dia maha-olona rapitso fa sao dia maninterprété fahaloantsika nyetrehtra long terme dia approche génotypique no ndraikintsika dikany hoe vahaolana phénotypique mantsy dia vahaolana rapitso dia sao dia raisy fana politique zavatra fa izany zavatra fa théorie de satsika fa hijanonantsika amina approche génotypique zany hoe à long terme raha maha problème tsika dia raha olombelona resana rehetra intervention mila atao mila manao manipulation génétique tsika zany na manao éducation tsika raha olombelona ary raha société no atao dia inona ny zavatra kitihana ao anatin'ny fiarahamonina raha oharina oa amin'ny ordinateur tahaka ny ohatra andraisina teo zany dia ny ordinateur zay mana processeur raha manisika dure application anatina approche génotypique rehetra ny approche thérapeutique anaty phénotypique ny approche génotypique raha nova ordinateur tsika ka mikasiky ordinateur ty mikasiky ny fiarahamonina dia inona zavatra ho ataotsika mikitika ramina isika na manova processeur na manova disque dur ny processeur dia l'intelligence an'ilay ordinateur ny RAM dia raha manokatra fenêtre folo ao ohatra ka mikasiky ordinateur
dia faible zay ny mémoire vive na ny rano. Amin'ny olombelona dia ny processus d'intelligence ary misy corrélation izy eo niveau d'étude. Io koa vazovazy ataonay ato anaty universitaire hoe mila corriceta rehefa hitondra Madagasikara. Satria ny processus amin'izao efa corriceta corr9. Ny peinture 4 équivalent na BPC, ny dual corps équivalent na bac, corps de 2 équivalent na bac plus 2, ny corps 3 bac plus 3, ny corps 5 master 2 ary ny corps 7 miakatra no manana ny doctorat de farafaratsy ny corps 5 no afaka mitondra Madagasikara. Ny olona tsy mahavina afatara anazy raha mbola nampiasa peinture 4 ianareo ka rehefa manao calcul elaela atao bebe ny sifa 1555 multiplié par 2326 ohatra dia miandry elaela anao manao entrée elaela le réponse avoavoaka eo karaha manontany ankizy ty ay ianao hoe 2 fois 10 dia mbola mieritreritra elaela izy vao matafavoaka. Zay ny vitesse ny processeur. Rehefa miakatra ty sainy le ankizy dia manomboka mahay calcul malaky izy hoe 10 fois 5 vetivety izy mamaly io 50. Arakaraka ny karan'le niveau d'étude no manafaingana n'ilay processeur satria exercer na mahazo exercice ilay processeur na intelligence ao anatiny. Dia ny mémoire kosa ny ohatra kaikilita dia ny receveur na bus samy efa nandeha bus sika. Any anaty bus dia rehefa mitaky frais ary mameram-bola ny receveur dia mahita hoe ity le 5000 miala ray misy 20 mpandeha misy fenêtre 20 misokatra ao anaty lohan'ny receveur. Ity le 5000 miala telo le 25000 miala efatra le 10000 miala telo le 20000 ariary miala telo ary le 10000 ariary miala roa ato loha ato azafady. Raha ianareo manao an'ireny dia azo antoka fa tsy hainareo satria le olona 20 na meme vola miala misy tsy mitodika avy azy ty azafady miala ray. Dia ny receveur manao enregistrement manokatra fenêtre en même temps misy fenêtre 20 na 23 na ary misokatra eo dia tadidiny daholo hoe izy daholo tsy nandofo reny. Zay ny atao hoe RAM na mémoire vive. Eo ny eo tsy tadidiny raha pitsy fafafanina rehefa manidy ty ordinateur ty dia mikatona daholo ny fenêtre rehetra mila manokatra fenêtre vedevedy raha pitsy izay ny RAM. Raha olombelona ampiasana. Ny discateur dia valeur sy ny principe ary ny expérience sy niainana ao anatin'ny olona anankiray ary ny application dia ny savoir sy ny connaissance zay anananao ka rehefa teneny ianao hoe tana mananao gâteau dia mana connaissance ana gâteau ianao dia sokafinao le application hoe ity application ity fanaovana gâteau dia manaraka recette ianao dia mivoaka ilay gâteau. Raha fiarahamonina ny resahana dia manana intelligence collective amin'ny fiarahamonina. Raha nisy le éducation basée tany amin'ny culture malgré ny fampianarana misy teto nefa dia tsy manana intelligence collective. Raha fiarahamonina ihany ny RAM dia antsoina hoe mémoire collective. Ny tsy fanantsika n'ireo ireo no miteraka problème ao anatin'ilay système. Raha ny RAM nefa isika dia tsy maintsy vonoana le ordinateur dia mirebotsika soloana le RAM ao. Na tsika créer soc na tsika manao installation na gestion na RAM. Amin'ny alalan'ny éducation ihany nefa ny afahana manova RAM ary amin'ny alalan'ny soc afahana mametraka RAM. Ny atao hoe RAM zany ao anatin'ny fiarahamonina na mémoire collective dia homogénéisation des représentations du passé. Zany hoe ny mémoire collective zay ananany gasy no afahantsika mandeha lavitra, afahantsika manokatra fenêtre maromaro mitraiter problème. Piazagaga isika raha boucle 10 ans eo dia mikatso le ordinateur rehefa misokatra le fenêtre maromaro. Nandeha tsika 72 nandeha tsika 91 nandeha tsika 2002 nandeha tsika 2009 dia efa manomboka feno le fenêtre. Efa ikatso le ordinateur dia ny réflexe tsika rehetrarehetra andao reboot mianova régime politique fotsiny nefa tsy manova ninina le reboot fa afaka fotoana indray tsika fiandray le RAM dia mireboot indray le système. Noho izany tsy maintsy tsika mitady an'ity RAM ity homogénéisation des représentations du passé. Araka soratan'ireo matoa midika anankilia eo dia fantatra fa ny cohabitation antsika teto avana colonisation dia fifamonoana. Sorata tao anatin'ilay boky hoe réconciliation nationale à Madagascar. Fifamonoana misy teto talohan'ny colonisation. Mbola fifamonoana ihany koa misy teto pendant la colonisation.
mbola fifamonoana ihany koa misy teto depuis l'indépendance événement de Tabata décembre 72 en Talade 73 et Bosserez massacre en 48 février 73 relatif à l'expulsion des verbes les volta monimage de 71 Tatsimandava 75 vers confond 84 ary zay crise rehetra tatia aorina azo antoka zany fa hiverina am'ireo tsika raha ohatra ka sy traité an'ilay problème ana rama araka le fandresahana teo satria mémoire collective no afahana mamelona le ordinateur ho elaela kokoa fa ho mila am'revotsy ny États-Unis dia manana rama tsara be tao aorianan'ny guerre nord sud la France manana rama tsara be tao aorianan'ny révolution na frantsay zany hoe misy rama zany ao misy mémoire collective raha antaninao ny 47 dia tsy itovizan'ny hevitra ny NDRN sy ny padesy raha antaninao 72 dia tsy itovizan'ny PSD sy ny AKFM raha antaninao 91 dia tsy itovizan'ny RMA sy ny RVM raha antaninao ny 2002 dia tsy itovizan'ny RMA sy ny TIM ary raha antaninao 2009 dia tsy itovizan'ny TIM sy TGV tsy mbola manana mémoire collective atsika ka raha gasy manaiky fa ity ny zavatra fahatsirovana imbolana ka andeo apetraka ho tantara-pirenena vokatry ilay tsy visina matrice culturelle resahana taria voalohany satria culturel no fahatsika redémarrer ny système éducatif dia zay tsy ataovantsika amina indépendance satria ny indépendance indray dia mbola théorie koa ty resahana tio théorie générale du système ny indépendance dia tsy bataina na angatanany amina France hoe mionay ny falevatenanay na angatanany amin'olona hoe mionay ny falevatenanay ny indépendance na théorie du système dia l'indépendance externe internet résultante de l'indépendance mutuelle de ces partis zany hoe ny indépendance dia ny fifampiakinana atao anatiny efa misy exécutif avy teto nanao zay nekinantoliary Antananarivo nekinantananarivo amin'ny Digo nekinan'ny Digo ny Tamatavy raha ny commerce intérieur fotsiny resahana tsaramaso ny Tamatavy tsaramaso ny Morondava firiny amin'ny Antananarivo misy an'izay rehetra statistique raha ny vanian'ny Sava no vitan'ny fanjakana no miteny hoe isika malagasy zao vidy vanian'ny Sava ka mividy raikinao avy ny tokantrano zay mahita 5 millions de ménages era Madagascar mana 5 millions de vanille Sava fa lany vanian'ny Sava raha samy miteny malagasy ray hoe misy atokantrano rendotsika hividy vanille Sava zany anjara fanjakana no créer interaction fa ny atao hoe indépendance dia ny fifampiankinana ato anatiny tsy angatanany amina Frantsa zany io nangatanany États-Unis hoe memanay ny falevatenanay fa isika no créer io avy ato anatiny zay ny théorie noho izany rehefa tsy manana ny mémoire collective tsika dia tsy afaka micréer ny indépendance ary tsy afaka micréer ny interaction ato anatiny fa tsokevitra zany eritreretantsika fa hitariavana ny ivelany ny indépendance ny israeliana raha mividy zavatra dia mifindra impito ambin'ny folo ny vola zay vao mivoaka amin'ny hafa firenena zany hoe mividy amin'ny vidy sorizy a dia israeliana ny tokony ty vidy solomaso izy a dia israeliana ny tokony 17e any fa fito ambin'ny folo zay vao mivoaka amin'ny hafa firenena ny vola israeliana zany hoe 18e personne zany zay vao hafa firenena isika raha mividy zavatra eny an-tsena mividy micro tsika lasa izy amin'ny vola sinoa mividy kiraro lasa izy amin'ny vola vao mifindra fotsiny ray mandeha le vola dia mivoaka ny malagasy noho izany ny création na indépendance dia ny fampitombolana zay interaction zay fa tsy hoe daotsika angataka indépendance any ivelana sady raha toe tsy any anaty kesin'olona izany tsy anaty posin'olona tsy anaty braon'olona fa isika no micréer an'ilay izy dia anjara système ao atoerana no mitady izay isin'ilay interaction ho an'ny vahoaka malagasy dia interaction nefa miverina mankany mémoire collective zany mitady réconciliation nationale izay vao midemara hoe ny vanian'ny Sava zany tsy mila ondrana ny kakaoany ambanja zany tsy mila ondrana tsy ampy tsy mihina chocolat daholo tsika reo nefa tsika manondra itsika mieritreritra hoe divise no important nefa raha manao création d'emploi tsika ho an'le gasy namatsika dia zay no micréer indépendance rehefa miavana zany mpivady
dia tsy miditra ampiredany volotany fa rehefa famary mpivady enotsika zay miditra ny alanyivelany ary amin'ny fotoana iny no anarantany alanyivelany hoe aleo alaina sy avarena totokatrano efa tsy mifandaminay ihany izy ireo izany mila mamaha problème na firaisan-kina pirenentsika ny théorie rehetra dia justifie an'izay misy témoignage be lehibe na président de la république be lehibe na iabodio tamin'ny andro tany Sénégal afahomarikona le tany Malia jereo nisa tany Ghana isamy nanaprofo daholo fa tsy maintsy miviana amina cohésion nationale no ahafahana mitady ny indépendance raha faire face na hiatrika andreo le organisme international sy ny multinationale entreprise multinationale erazo tontolo zao izany tsy maintsy mitady hevitsika de raha hitady hevitsika dia mampiasa hoe ino ny zavatra mety amitsika satria fanontaniana petraky ny olona hoe iditra réconciliation nationale zany tsika de ny zavatra eritreretiny olona ndreo na réconciliation nationale iletreka logika analytique psycho-analytique zavatra tonga diabon'olona zao dia isary namonana tsy mandrava izy any diso zay ny réflexe psycho-analytique hoe à cause de qui à cause de quoi pourquoi de takona ilay objectif takona le problème raha fantatsika moa zany nangalana teto fantatsika namon'olona teto de tonga eo am'présence afaka mandroso le tsika raha fantatsika fa le rangaha anakiray voatonona eo de zanaky le namono ohatra de manomboka eo miavy voavoandray fa reo mamaha problème ny mampiasa logique systémique zay hoe le but et la clarification de l'objectif masqué zany hoe dépasser le problème fa fampiaina petraka de hoe à quoi parviendrait-on si le problème était résolu zany hoe raha apetraka l'hypothèse alohan'ny voriny malagasy rehetrarehetra ka hanao réconciliation nationale de apetraka l'hypothèse hoe raha ohatra moa tsika zany ka miavana mifanaraka ny gasy inona no mety hitranga rapitso de zavatra mety hitranga tany saintsika hoe mandeha zany ny fametrahana système législatif vaovao mandeha ny exécutif vaovao mandeha ny système économique na structure économique vaovao modifiana daholo rehetrareo de zao no mety hovokany ilamina ny tanàna iraina ny malagasy mifoana tsy mpandrimpalemana ary dia androso Madagasikara afaka 5 taona ohatra raha izay no apetraka anatin'ny objectif de adino ilay problème hoe tsika miady fa resaka zany hoe malagasy tsy miady zany fa tena miady ny malagasy izahay mpanao terrain amin'ny mapoliticien-nay de mitety faritra maro era Madagasikara fa misy blocage culturel angeza be i Madagasikara noho izany miady isika malagasy amaha le problème tsika rehefa vita le réconciliation nationale à partir de la réconciliation nationale ijerevantsika hoe ahoana nananganatsika système vaovao eto tsika de mijery ny égocentrisme social ny fiarahamonina mety hoe égocentrisme social raha olombelona tsona no resahana raha autiste le olona de aminazy obligé ny tenany obligé ny akaiky azy obligé ny olona hafa rehetra de ny jesoany fandraisana an'izany efa manakaiky an'io fiarahamonina malagasy ka na maharataka n'iny any izy efa miaritra fotsiny izy fa zay rehetra hoe autiste lazay fa obligé ivera fa obligé izy ary ny égocentrisme infantile dia izy reo ny sujet karaha sotominao any ampelatana ty sorité dia mitomany izy ary ohatra ka hoe égocentrisme infantile no mitondra firenena efa azo antoka zany ahoana ny sotomina ty sorité eny ampelatana satria izy reo any sujet ny akaiky anazy obligé ary les autres obligé ny égocentrisme social pubertaire izy reo ny sujet sy ny akaiky anazy eo no mifandrika amin'ny népotisme ary tena farana de l'égocentrisme adulte zay mametraka fa sujet daholo na izy na ny olona akaiky anazy na ny ivelan'izay fiarahamonina misy anazy zay le sujet daholo raha système politique ny resahana dia atao amity néocratie atao amin'ilay enfantia monarchie izy reo no mahazo miteny atao amity puberté ty ny aristocratie olona vitsivitsy any no mahazo miteny ary ny farany démocratia de tonga any amin'ny adulte
raha tsy adulte zany fiarahamonina dia tsy azo ampiarina demokrasia amin'ny fiarahamonina anankiray io. Izany mitaky fiarahamonina conscient no mampiety demokrasia fa tsy mety amintsika suffrage universel direct satria mbola inconscient le fiarahamonina dia tsy maintsy manao suffrage capacitaire tsika raha tsy zany imiditra amin'ny démocratie tsika araky ny démonstration tany am-boalohany. Izany itery concentrisme social aty dia mila tsara eny amin'ny fiarahamonina nanalo na deuxième république nanao ny étatisation ny entreprise dia nanao délégation des pouvoirs tsika dia mena gasy daholo ny entreprise rehetra tsy haiko raha mbola misy velona nanakay azy ilan'ny salaire raha moa naza azy hoe tany amin'ny tranombarotra roso cotonaso tema bataso sirima jiramaso simex sorex votanisany salaire atao anatin'ny irana hoe soazy. Misy entreprise amanjato miteto maty daholo hoe tratany délégation de pouvoir satria rehefa mbola inconscient fiarahamonina dia à partir an'izay nanaovana décret de décentralisation satria miazakazaka be rehetrarehetra amin'izao hoe ataontsika anao décentralisation nefa tsy mijery le égocentrisme social ny population satria raha ohatra ka autiste dia tsy maintsy mametaka type d'état ultra centralisé. Raha ohatra ka enfant dia mafanalina amin'ny type d'état centralisé. Raha ohatra ka à l'âge de puberté dia mifanalina amin'ny type d'état décentralisé. Raha ohatra ka tena adulte daholo malagasy fa tsy mbola mora rangina amin'ny FPR dia zay vao azo atao ny fédéralisme. Zay zany na l'étape fa tsy hoe ataontsika hazakazaka ny fédéralisme nefa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra hivadika monarque daholo le mpitondra rehetrarehetra satria ny égocentrisme ny any amin'ny faritra mbo ny égocentrisme infantile ny kamarony mitondra ary ny mpitondra any amin'ny faritra ny tena mpanara loatra fa tsy hoe ny aty-tanana lehibe any. Zavatra mitraka ma tsy matetika dia ny fomba fiteny zany dia hoe ao an-tananarivo daholo ny fahefana rehetra tananarivo mahazo tombony nefa rehefa manao analizy misy vidéo sika ao alefa kely aveo manao analizy zava-misy ireo tananarivo rehetra indrindra aty Afrika. Ato no betsaka corruption indrindra, ato no makany hôpitaly ianao matory ny ivelan'ny hôpitaly daholo ny garde malady rehetrarehetra dia tsy be vela tanany etsy nakasaka tany zay fakomany tena fiaina tany amin'ny alina garde malady. Dia raha apetraka zany fantany hoe nareo tananarivo no mahazo tombony amin'izy dia tsy marina izy fa mila vahana le hoe état central sy Tananarivo satria zay ohatra dia tsy mieritreritosika nefa ohatra tsy manazo tsinjo ina daholo koa ny tsinjo rehetrarehetra reny zany hoe na isy ambatonampy aza dia tsy mahazo ninona ihany koa ny sisikosy rehetrarehetra fa tsy Tananarivo en tant que province andresana zany raha nitenen'le hoe ao an-Tananarivo daholo no avantage rehetra fa efa hitatsika teo carburant-ny fitondrana. Izany raha manao analyse tsika dia partir an'ity classification ity vita ny réconciliation nationale dia partir ny classification itsika no mametaka type d'état en corrélation amin'ny structure de la population dia rehefa mipetraka zay structure type d'état zay dia mahitatsika eto araky systémographie ny relation pouvoir public zany na analyse systémique ny relation pouvoir dia atao anatin'ity anarchika ny relation atao anatin'ity hiérarchique ny relation atao anatin'ity coarchique ny relation ary atao anatin'ity démocratie dia stratasika ny relation araka soratany analyse nataony Jocelyn Rapidinarivo PSONAM fantatsika rehetrarehetra mpanao gazety la Madagascar tamin'ny alina communication adviseur en banque mondiale na spécialiste en communication dia nanao anti-analyse ty izy zay mianaka koa zavatra fa banque mondiale taloha analyste tao rehetra taona dia zao miravatra navoaka tao anatin'ny analyse ohatrao ny fifandraisan'ny malagasy misy ity tao teny pouvoir central izy zany manana accès amin'ny pouvoir central raha ity dia ny mpanao politique sy ny journaliste irery manana accès amin'ny pouvoir central mampamaly ino zany autorité traditionnelle fa sotavitany andapamitsy olona reo raha ohatra ka jerena zany ny analyse ny autorité religieuse fa mety manana accès kely izy aty amin'ny département et agence d'exécution ny société civile atao amin'ny grade numéro 3 ny décideur politique dia rehetra olona rehetra manana accès ny décideur ny cause entreprise manana accès amin'ny décideur politique dia ny journaliste dia ny mpanao politique dia raha jerevana ny universitaire dia safiditra koa reny amin'ny
deuxième cercle de pouvoir. Zany hoe mpampianatra université tsika dia tsy tafiditra tsy manana accès amin'ny cercle de pouvoir na cercle décideur eto amin'ny firenena. Avy rehetra ve ny impact an'izany hoe mpampianatra université no écarté ao anatina cercle de décision na inaty fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Manana accès any zany dia ny parti politique izay araka ny tenenina teo ny lalàna raha teo mametraka fa tsy mahazo manao politika ny olona mitazona poste lehibe anaty fanjakana dia mazava moa zany fa ny sommaire no miazakazaka manao politika satria izy mivibrandritra. Vokatr'izay dia ireto zany miproposé solution ny fanjakana privé araky sociaire fidanarivo. Dia efa iarahantsika mahita zany relation io hoe aiza ho aiza am'ireo le type la relation de pouvoir eto Madagasikara. Amin'ny alalan'izay no ahafantarantsika hoe ahoana manova le système satria izao zavatra zao dia vokatsy ny analyse nataonay am-polo taona fa tsy hoe mba nieritreritra izay dia mba nieritreritra hoe amin'ny politika fa raha ny akamo ny RCR dia tsisy tiandray anjara amin'ny fanaovana politika izany satria tsisy mivelo amin'ny politika izay ato anatin'ny RCR. Ary ny groupement des paysans moa zany dia tsy manana accès na any amin'ny azany tsy manana accès any amin'ny structure de concertation ary amin'ny terre nazava tamintsika rehetra zany fa tsy olombelona tsy olona ray tsy atoko politika ray tsy atoko politika roa le problème fa le rafitra mihitsy le tena olana amle izy rafitra politika rafitra toe-karena rafitra sosialy dia tsika menakavy avy ny fotony mihitsy zany ny tokony miara mifondrona amin'izay ampanajana tanteraka ranaovantsika ny adevitra tsy manaratsy olona tsy manasoaso olona tsy manolona naran'olona fa ataotsika ampanajana tanteraka rahakotonena Simon solontenan'ny camarade Barson ao amin'ny ranona syndikaly izay zany dia mahita hoe le rafitra misy nandrisan'ny efatrambimpolo taona dia tsy fampandrosoana teto amin'ny firenena vao may nampahantra ny vahoaka malagasy zany hoe tianay atolaona zany itsika tsy afaka iandry hoe mbola afaka 10 taona na afaka en 2030 na en 2050 vao anova n'izay rafitra zay fa tokony avetrany dia isy ny mobilisation zany anetanana ny vahoaka anetanana tokony andraikitra mba hilotraka anatin'izay fa ro manaraka zany araka ny mampa hoe randrana syndikaly indray manana ny droit défenseur de droit de l'homme zay na ny firenena mikamana zany hoe tamin'ny 2017 izy io azonay petabe ny association teo fa nrandrana syndikaly nahazo azy satria fantatra fa tena miaro ny zosy ny tombotro ampiasa anakiraiky teneniko ohatra fotsiny zao itsika malagasy efa rehetra ireo olon'ireo mitady vola daholo ny mpiasa malagasy mitady vola daholo nefa ny karamo mbola ratsaky ny $2 izy miainana ahoana ny afaha malagasy miaina am'izany toedrarary zany fa ny fahatelo manarak'izay misy ny hoe ao anatin'ny lalàna ny code de travail mombaniasa zao misy hoe fanavoazana zany hoe nanatsarana ny lalàna mombany asa misy article 394 zao fa ny 24 ans eo mamono mpiasa tanteraka mihitsy tonga dia mamono mpiasa tanteraka efa nalefa teny amin'ny assemblée zany zavatra zany nefa dia zao lany tsy misy tonga dia lany tsy misy fanotiana le izy fa metrany dia hoe lany asa hoe le député atsika ve manara-drendrano fotsiny sa tsy mahay mamaky teny sa tsy mahay mandinika fa dia hoe ekena nalefa teny amin'ny senako izy mbola mitory azany any lany tsy misy fanitiana ihany le izy zany marary ny mpiasa malagasy zany marary ny vahoaka malagasy
ka aminay atao anatin'ny ranona sindikaly dia ny anay tanona tsy tokony isy zavatra hoe laza be zany no diniana fa tonga de mobilisation zany natao makasetraka sotrinea-toko fanekevitombony anazy pavy atsika ihany tsy afaka manao ninina ntsony misika de contrôle eto amitsika tsy hanova ninina ntsony ny zavatra zany ary raha ohatra ka hitrana mobilisation koa isika dia manitsaka théorie zany zavatra zany satria tsy mivoaka saraka be vahoaka mihitsy na moadika convention araky le théorie teo hoe tsy maintsy aloha tsika mitady organisation sociale nefa tsika efa anatina autocratie de ny problème raha hitrantsika ka hanova régime politique efa tsy azon'olona koa le zavatra tokony atao hiverina katsika anaty crise tsy hoe miaro amin'ny fitondrana fa efa nandramatsika zany fa tsy nanomby noho izany miverina tsika atao anaty hoe ina le processus de changement systémique izay processus zay mila rahana fa raha ohatra tsika ka milatsaky tsika hoe ataotsika na mobilisation de nefa ny olona tsy micomprendre akory ary zay natokany nianjonareo hoe mba le olona hiverinay fa afaka hitona fanazava-kevitra aloha no miresaka satria raha tonga de saraka be vahoaka no resahana le théorie lavabe teo zay matezitry ny olona matetika amin'ny RCR hoe ianareo théorie be nefa tsika raha tao anatin'ny elopolo taona tsy tafavoaka de mazavazava misy théorie vanga ao anatin'ny fanovana natao teto hatram'izay no izany manentana atsika izay hivitra lala le fomba famahana le système aloha le processus de changement systémique mihitsy ny arahana raha novarafitra tsika de inona ny dingana mila arahana satria ninina ho ataotsika eto efa maty système législatif de ninina lalàna ho atolotrareo any de voatsentsiny exécutif satria le loi te mametraka le loi de varieté mametraka fa ny système contrôleur tsy maintsy lehibe no système contrôleur ka rehefa faibina ny système contrôleur dia tsy afaka nova ninina io na anao ineto tsika nanao ineto tsy le député ny ratsy tsy le sénateur ny ratsy fa le système ilomanosany be de be milokaloka taty vera pareo tafiditra tao izy na mahay mamita takinina azy any akoa rehefa sendra sahafa sombafa no izany na an'olo akoho isanandro atsika naratsiny ny mpanoarana fa mienjera daholo zay tonga eo ary zay navovitaka atsika hoe manatena atsika fa misy olona tsaratsara kokoa ianareo zany atreta raha za miditra de tavavao fandaika raha mitena zany tsy tavavoaka zany raha tsy manova système tsika de arahantsika le processus de changement système miarapatsika rehetra fitova-sireny anaraka apprenti juriste misoliteny madame Sabina Père eto dia atomboka amin'ny fanontaniana aloha le izy satria fanontaniana personnel le anazy hoe resaka fanovana rafitra le izy no ampiasa amin'le rafitra zany ny ampiatra amin'le rafitra nareo amin'ny RCR le sa hoe izy avy eo no ambonareo ampiatra amin'le izy nefa ty amiko am'izay resaka théorie be aloha le izy hoe consensus no raha tsy diso hoe idéologie anareo raha ny fahalalako an'izy io dia premier Roman namombona anazy président Roman Canal fa fantaniko hoe raha mamaky ny boky iny zao marxiste léniniste ny ampiasainy zany hoe matérialisme historique méthode dialectique de midika hoe zany hoe nareo ato amin'ny RCR aloha socialiste baka raha mivaso fatena am'izay de faharoa resaka réforme sa révolution le izy tenareo novarafitra samahafa be manko définition le hoe réforme sy révolution de tsy mazavatsara amiko zany hoe ina le fonona resaminareo eto hoe réforme be sa révolution manaraka am'izay hoe tsy mahafefirenena le rafitra hoe tsy mampandroso hoe maty le rafitra misy eto zany za contre am'izay satria mety le rafitra amiko raha ohatra ka hitady bénéfice ho ana manokana ary zay mihitsy ny création le izy hoe azo bénéfice manokana fa tsy hoe ampandroso an'le firenena tsika hoe tokoam'izay hoe tsika rehetra zay ny fanontaniana ny fantaina voalohany ka napiatra le rafitra de rehefa vita le consensus national de mametraka régime politique araka le théorie tany voalohany faharoa ny premier Roma de idéologie secondaire ny consensusme zany hoe nandalo socialisme izy atongavana amina consensusme tsy mitovy zany satria efa idéologie ny socialisme mbola idéologie koa ny consensusme de mieritrerety hoe a partir ny socialisme natongavana aminay consensusme tsy zay ny RCR ny RCR tsy socialisme izay ankavanana fatsakavy fa ny anay
tonga dia conscientisme an-tanjonay fa tsy mila mandalo socialisme satria raha andalo socialisme dia fanolotra amin'ny zavatra resahana hita teo le socialisme dia hoe nandraisany gasy azy tamin'ny deuxième république dia hoe fananana embonana fa eo raha zay ny définition amin'ny olona tsotra dia hoe hitambarana zavatra etra fa nandraisantsika hoe fananana embonana dia samy makakely fa tsy hoe fananana embonana ity latabatra ty embonana tsy amin'ny karakaran'ity tsy zay nandraisika gasy anazy hoe sady ty latabatra ty embonana dia anano tompony dia anao ny lamba dia anao zany hoe samy sitina tao anatiny eo nandraisany gasy ny socialisme izany tsy socialiste ny RCR raha resaka inaty izy révolution sa révolution izy zany hoe système critique auto-organisé no andrasanay zany hoe efa miditra makany amin'ny système critique tsika dia misy auto-organisation eo izay vao mipetraka le fanovandravitra fa raha ohatra ka réforme fotsiny dia tsy efa namanova le problème rehetrarehetra teo ianao contre le fanovandravitra ho ianao satria aminao mety aminao izy rehefa davana tombontsoa izay tsy mampitovy antsika ho anao manokana zay ka zay tsy mampitovy antsika izay maherseranay zay tsy mitady tombontsoa manokana tsy mivelona amin'ity politika ity lazarzafiarsan sy le mamahersera rehetra reo dia tsisy antamin'izely na ray azy dia tsisy pehely na ray azy fa mijery zay dia mitsinjo taranaka mampiavaka anay amin'ny biby azy fosindromana zafikely fa ny biby rehetra dia mahay mitsinjo ny zanany raha mikitika anao zanakalika dia isarotany alika fa raha mikitika anao ny zafikely dia tsy idiran'ny lalina iny fa mampiavaka antsika ny biby dia mitsinjo zafikely izany a mitsinjo ny zafikelynay izahay dia tsy mety aminay le hoe tombotsoana manokana fa efa mitsinjo ny zafinay izay karaha izay fotsiny amin'ny alana no fanovandravitra dia manaintana ihany za hoe fahitsoa zany hoe tombotsoana manokana no tsy amekeo dira hoe contre amin'ilay fanovandravitra fa raha manova ravitra izay dia mijery le tombotsoam-piarahamonina amin'ny akapobeny mihitsy hoe aoriana kely afaka fotoana anoana ny fiarahamonina malagasy fa zay le conscientisme dia miverina amin'ny raha-fisaina malagasy tany aloha hoe tena mbo mivadika raha tsisy mangalatra conscience zany tsy mbola tsy mivavaka ny gasy tamin'izany fa tena mbo mivadika raha tsisy mangalatra fa conscience zany zareo zany hoe tsy anaty ahoana ny amiarenana zay saina zay fa zay le conscience aniny gasy hoe aleo enjeny momasika toy izay enjeny eritreritry conscience zany tsy mbola nisy tonga fivavahana koa tamin'izany fa misy conscience ao tiana tenena dia hoe ahoana ny amiarenan'ny conscience io fa raha tsy manova ravitra atsika dia tsy ho conscient olona ka amin'ny alalan'ny fanovandravitra nametahana système éducatif dia le système éducatif misible an'ilay conscience hoe averina ao anatin'olombelona ilay conscience dia mamalagasy atsika fa tsy nahanlaitsika tamin'ny vazaha zany hoe alea no enjeny masika toy izay enjeny eritreritry izay mampidirana système éducatif ka raha mandeha amin'ny arabe ianao dia tsy mila sina soratra intsony hoe tsy azo atao manao maloha teto fa raha miverina amin'ny système éducatif tena gasy tsika ka sina soratra hoe fadiny manao maloha teto dia ampitao izy ny efficace kokoa raha manoratra anao hoe tsy azo atao manao maloto dia manao maloha teto olona fa raha sina soratra hoe fadiny manao maloha teto dia mino maromaro anao fa tsisy sahano maloha tena ray azy satria basé amin'ny culture misy connotation culturelle ary fantany fa raha vao fady dia misy connotation spirituelle any ambadika any manasazy anazy ka matahotra izy hoe inona no mety anjavona eo rotaka zay exploitation culture zay no tadiaviny RCR raha matoko tanjona olotsotra dia ampo tsara le analyse teo analyse chronique nationale zany historique dia fanontaniako hoe marina zany izy am'fahitapazy marina akapobeanbetaka dia misy changement zany le raha-mpiarahamonina atsika nanomboka taiza ny raha-mpiarahamonitsika no simba le structure sociale io zany organisation sociale nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena ve sa taiza nanomboka simba satria zanao araka le probabilité teo hoe misy folisanjato dia alaina dia rasy dia alaina dia rasy dia simba io zany le raha-mpiarahamonina système sociale dia nanomboka taiza le izy dia manaraka tsika zao ankehitrina tsika samy malala raha econfirena na manahirana économique politique zay dia raha jerena raha satria nova rafitra no tanjo universitaire mety hoe changement systémique kokoa le tsy changement satria changement kely fa mety hoe révolution systémique zany izy dia hoe manomboka zao
système politique amitsika tsy haiko tsony hoe démocratique mihitsy zao sa hoe mety ho an'ny oligarchie hoe manahoana zany ny perspective amin'ny firenena malagasy afaka fotoana folo raha fahitany RCR azy raha izao no mito zany tsy hoe zao am'izao fotoana démocratique sa hoe système ny rafitra any zany structure démocratique any zany fa eo présidentatique soviétique sy ny tartany de raha fiarina lay les changements social changement systémique révolution systémique mety roviana fijery nakabia fotsiny manomboka mety roviana vao iovana izy de mety ina le action zany ankehitry action anovana le société zavalava izy fa Samy maika na tsika nira sakedalana tany 1960 hoe azafady sakedalana. Dia amin'ny andiny faharoa misy hoe tambaza vola ianao raha toka milaza ny marina. Manomboka tena zany élection. Maro dia izy. Vao fako maro dia. Fa efa ankireta ao anatin'ny fiarahamonina efa ela io problème io fa de définir exactement hoe taiza ny daty tena sarotra. Fa raha mihaino anao satria isan'ny mpahira tiany ray aman-drenitsika zany io zany. Samy nanaiky ankolaka isika fa azo atao no manano tamby vola mba ilazana ny marina. Dia gaga isika raha ny fiarahamonina ray amanontolo tsy milaza ny marina raha tsy mena vola. Analyse sociale zany natao. Tena tenena dia hoe raha novaravitra isika mila fotoana lava be io satria le diagramme teo dia mametraka hoe mila convention nationale dia mametraka institution tsika dia le institution manangana ny fotsiny raha ny estimation RCR roa taona no manangana le institution fotsiny. Dia le institution hoe telo taona mivory atongavana amina constitution zany hoe lansady zay 5 taona atongavana amina rafitra vaovao. Zay vao miainga satria raha tsy miova mihitsy le saina dia tsy afaka tona fahampanofona zany na ny banque mondiale dia manaiky an'izay hoe 60% de développement dia azo avy amin'ny qualité ny ressources humaines. Izany rehefa ratsy ny qualité ny ressources humaines dia ratsy tsy ahitana développement na ovina na ovina. 20% avy amin'ny ressources naturelles, 15% avy amin'ny infrastructure. Zany hoe namana infrastructure mamiraka tahaka io aza fanjakana fa ratsy ny olona. Dia 15% ihany sens développement ao anatin'ny fiarahamonina. Tsy mitorany inona zany fa kely dia kely ny infrastructure ao anatin'ny développement. Fa tsy maintsy miverina tsika n'ilay olombelona. Fa raha nanao an'iny jiro amin'ny didy makany tena riviny ve ny tanàna Antananarivo dia mieritreritra fa afaka ray volana dia nanjaka daholo ny mpanao solaire rehetra dia afaka mieritreritra ve tsika fa mitondra développement na infrastructure. Tsisy. Ninona zany infrastructure atao eto dia tsy mitondra nininy fa 60% développement dia avy amin'ny ressources humaines. Any amin'ny éducation zany misy maintsy anaovana réforme totale dia manovatra ny programme ny éducation tsika ahafahana miexploiter ny ressources atsika dia miverana ny culture atsika mise à jour entre parenthèse fa tsy hoe le culture ndao tsika no fahavantsiboro ohatra izay mampianarana ankizy nefa tsisy explication scientifique fa mila mise à jour koa le culture zany no mahatonga an'le hoe any amin'ny fahafito taona vao midécolle le sambo na le avion maromaro loko any vao midécolle Madagasikara miala amin'ny tany satria mamerina le lo machine ao anaty lalam-bia farafahakeliny ao anatin'ny roa taona manangana le institution balisy dia roa taona mamerina ny ao anaty lalam-bia satria ny fonctionnaire rehetra ny amin'ny administration rehetrarehetra any dia efa lo daholo ary manao corruption daholo rehetrarehetra dia faible daholo le système rehetrarehetra manao contrôle dia miazakazaka any anatina clan ny olona satria justice efa faible dia ny théorie mametraka fa rehefa faible justice dia miazakazaka anaty clan ny olona mba erovatena zay le hoe mila manana olona dia amin'izay fotoana zay miala tanteraka le reconnaissance na règle ary le tenena teo hoe mety amin'ny anomitsika dia tsy mireconnaître la règle intsony any gasy dia ny azo antoka na tsika midra anatina guerre civile miverina amin'le théorie teo hoe choc mety hiteraka mémoire collective. Exemple Rwanda, exemple la France, exemple États-Unis miditra ao anatina choc zany dia azo le mémoire collective na tsika manao éducation intensive
dia azo le mémoire collective raha misy piralama tsika maty ny dadiny dia ao anatin'ny fahoriana iny izy a nefa pirala miady sy mifampiteny ohatra ka irahanao izy hoe da nareo lahy mibataban samy mibataban daholo tsika rehefa misy fahoriana ka raha irana le olona roa miady reo da nareo mibataban dia azo antoka fa hiary ny bataban izy noho ny amin'ny mémoire collective fahafatesana da amin'izay fotoana zay zany exploitena ny mémoire collective afahana ny imposer amina dirigisme hoe ity tokony atao satria le nivoan'ny population mbola ambany be ka tsy eritreretritsika hoe démocratie ve tsika zasy démocratie ny atao hoe démocratie c'est l'égalité des chances de influencer la décision du gouvernement mitovy hoe sens anarantsika isanao raha influencer ny décision du gouvernement tsika dia efa navoakataka matozy Jospin rapidement rivo teo hoe tsy mitovy ny sens d'accès fa nano mpianatra université aza tsy manana accès any pouvoir central dia maika zany fa miolotsotra ahoana ny sens d'accès any pouvoir dia ahoana zany ny sens d'influence ao anatin'le pouvoir rehefa tsy mitovy zay égalité de chance zay dia tsy mipetaka ny atao hoe démocratie. Zavaga dia fosa fandamina mba izahana atao foy le izy raha mety dia fanontaniana tsy mamelabelaka firy ty mbola misy olona folo zao manana-tanana eo dia mba mena koa ny anjara fotoana gafa dia mba izahana arak'izay zatao toko manasitraka toko atao foy izy mianatra fahatsao démocratique mety hoe mivatykely misy zavatra miteny milazalaza façon tena dia tiako manena hoe aleo atomboka le isika afaka mifampiresaka le sokajiana olo lehibe no resana zany fa ny olana ary iainako ao anatin'ny tontolo misy dia le olo lehibe tsy mifampiresaka le olo tsy mahay mifampiresaka maka ohatra na izay samy mpanao gazety ara misy olana fantatra fa olana fa mankany amin'ny clan mamaika anay mankany amin'ny tolotsony mamaika anay fa le olana mbola amle ambolena olana hafa ka raha ifitsika milaza zany fa itsika reto lay zany tena mety mbola le zaza fa itsika reto misokajiana fa mba mety afaka ahazo amilay lalatsaina iboron-kevitra nefa itsika eo tsy afaka koa no mifampiresaka fa vovonketsa zay miresabe milazalaza façon indray resaky miaka zovajonina fa tsy afaka mihitsy mifampiteny ifampiresaka ifampieny dia zay zavatra zay mifanontany tsy milazalaza façon fa mitsika rehetrarehetra amin'ny fotoana inona mifampieny isika samy malagasy amin'ny fotoana inona no manakana antsika tsy maro fa eo izay fanontany izay fa mijana foana rehefa mivadika no miresaresaka mandeha hoe théorie be lazalaza matotongany aminao zay le bino fa enao tan'olona théorie be na ekena raha mety izy dia sokajiana foa mety laza fa manao zavatra fa tena izay no fa alona atongatsika ifampeny ifampiresaka sorata fandraina metraka amintsika rehetra iny raha izay atao anatin'ny affaire dia misokatra ho anareo zay lina amin'ny résumé ny zavatra zay dia maka contact amin'ny affaire dia afaka mizara document zay dia toizana discussion averina tsara fa manaraka na processus de changement de système izy fa tsy eritreritrytsika na izy mauvaise foi ao anatiny fa mbola any amin'ny égocentrisme social infantile isika la libertaire ka tsy afaka misy manala le ego fa rehefa mety ao anatin'ny fikambanana dia tamin'ity sonotso ka iny ametrahana hoe guerre de leadership moa ny filazan'ny olazy fa ao le ego misy zany problème io dia inona fa efa midepasy n'izay tsika ka ao anatin'le hoe adulte daholo tsika rehetrarehetra fa izay dia anomboka misatravesaka miara-sovajanona fa anomboka izay mahatonga anay nambolentsika rehetra fa miara-mitsika rehetra lahatra rengy avao amin'ny observateur safi makasitraka tamin'le zarana teo ombako manana ny ankamaron'ilay voalaza teo fa misy tiako anaovana réaction vitsivitsy mikasika an'ilay hoe ao anatina oclocratie tsika amin'izao fotoana izao tsy dia manaiky an'izay loatra amiko manokana mbola ao anatina atao hoe crise na démocratie tsika mbola tsy tena ny ainany zany atao hoe démocratie zany teto Madagasikara ka mikasika an'izay raha miresaka tsika hoe amin'izao tsika ao anatina démocratie représentative tsaratsara kokoa angamba raha novan'ilay rafitra Madagasikara hiditra ao anatin'ny atao hoe démocratie participative velabela kely ao ataoko fofoy ihany démocratie participative
tsy le rafitra ny olana raha miresaka parlement ianao teo miresaka ny HCDD sy ny sisa tsy reny ny olana satria azo de raisinao avancé démocratique ireny zany hoe mandrososika ao anatin'ny fametrahana ny démocratie fa ny tena olana dia le système de contrôle tsy mipetraka le organe de contrôle raisinao teo parlement sy ny au niveau ny organe judiciaire fa ny tena organe de contrôle misy ao anatina tany démocratique any dia ny olona ka le olona tsy manao an'ilay asana organe de contrôle mba manana mihitsy la hoe le olona efa ratsy le zay mitarika anao tena oclocratie isika fa nefa tsy an'ilay izy fa crise-na démocratie satria le olona tsy mampiatra an'ilay pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple amin'izao fotoana zao ferana ny fampandraisana anjarany olotsotra misy zao lalàna mikasika ny miaro ny défenseur des droits humains mpiaro ny zonombela sy lanceur d'alerte zany hoe tokony apprécier kokoa an'ilay olona ny fisiny lalàna io tsy misy izy akehitriny mbola tsy landy tsy hay kokoa hoe zamo izy an'izao misy ny loi sur l'accès à l'information publique zay manampy ny olona zany en fisitrahana ny vaovao à caractère public anampy azy zay mampiresika ny olontsotro ny olom-pirenena amin'ny mandray anjara amin'ny raharam-pirenena tsy mbola lany akehitriny dia eo zany mihitsy hoe tsy manao an'ilay le organe de contrôle le système de contrôle tsy misy satria le olona no donc hoe tsy manao an'ilay pouvoir dia manaiky aho hoe manaiky tanteraka aho mila atao le organisation sociale mila ovana ny système éducatif eto Madagasikara mila tsara fa efa vita le système éducatif dia anao inona le olona efa mahay le olona mi-instruire dia anao inona dia eo zany le sosikevitra mba tsy hoe alohitra fotsiny na ohatr'izany ny ankiritsika tokony taritina le resaka participation citoyenne eto Madagasikara parti politika maro no hitako eto mahita bentanana toa mahita olona maromaro zany mampandray anjara anatina parti politique raisonareo parti politique hoe ilay resaka participation citoyenne tsy tokony any fanjakana ntsony satria iny efa iny misy fa parti politique antodiako misy efa olonjato mahery misy parti politique eto Madagasikara toy araiso lay resaka participation citoyenne ianareo anatin'ny parti politique dia mampandray anjara ny olotsotra rehefa tsy anao fanjakana dia aleo isika atanivon'ny firaisamonim-pirenena isika anivon'ny parti politique ny acteur politique zany no hitondra an'izay mety mbola tiako ilazava fa aloha zay Olo président to dia mety raha tabataba dia maro be ohatra hoe tsy telotelo sa mety ato dia madama dia anaky telo misy misy fotsifotsy ia anaky telo dia aveo telo manaraka ndray di fantaniana kami vale na reve manao participation citoyenne mampandray anjara n'olona c'est pourquoi on est là mandray anjara zao ianao fokatra nataonay teo tiana tenena dia izao raha hitentsika hoe nety izy fa ny olona fotsiny dia le olona tsy mandray anjara ka zay ke le problème itsika raha management ampiasana ka fanandrina le docentrisme social autistique na infantile mila mijerytsika amina type de management iny raha mbola zaza ve ny olona dia mety ny démocratie zazakely efatra taona ve ampiarana démocratie satria le docentrisme social mamaritra fa zaza le fiarahamonina rehefa zaza le fiarahamonina dia management persuasif na éducatif no mety aminy tsy mety misy ny management éducatif ary alohany atokavana amina démocratie participative dia tsy maintsy mandalo persuasif zany hoe resena lahatra na beazina aloha le fiarahamonina fa tsy possible raha démocratie participative zany raha fiarahamonina vady atao mahitsy be le resaka satria ny voatsika efa nomena teo statistique fa 85% inférieur ny primaire démocratie inona ary société civile azy mbola betsaka no parti politique zay ro anjato fotsiny fa société civile arivo nefa tsy misy efficacité ka tsy tenitsika fa le société civile rehetra nanao na ny parti politique rehetra nanao dia tsy nanao miasa diso zany nanao daholo rehetrarehetra teto samy miezaka daholo rehetrarehetra fa misy problème de fond ao fa raha hitenitsika hoe mpanipo parti politique tsy manao an'iny tsy fo manao daholo parti politique manao daholo société civile fa misy problème de fond ao ka rehefa tsy jerevatsika ny cible imeodikodina eto tsika hoe iza moa i cible io fantatsika ve hoe ilay lalàna nalefana le société civile ve tonga any aminay ambanivohitra any tsisy mamantatra zay lalàna lany any système législative efa maty organe de contrôle efa maty zay lalàna rehetra mandeha any tsisy fantatray any ambanivohitra any raha teo le izy any teo frantsay
didim-pitsarana ny teny frantsay maka avocat zay mba afaka le ady mianatra koa ny akoha raha ianina ny avocat dimetsy zay ny système judiciaire misy a mizany tsy afaka nanao amin'iny zany tsika raha tsy manaraka ny police ty a fa zay nanaovana amin'ny analyse hoe efa nanao société civile fitopolo taona zao fa eto antsika mizany a problème vavana izy fa tsy voavahan'ny société civile io de tsy voavahan'ny parti politique io de tsy voavahan'ny fikambanana io c'est tout un état de rehefa état desana de mandalo convention nationale de tsy convention politique fa convention mandalo régime politique de mandalo structure économique de mandalo organisation sociale Félicira Lalamiada, un consultant en Afrique. Si tu as nous, j'ai jamais une approche. Il faut avoir une recherche à payer des témoins de marche. Il faut avoir une ticoténène de lui. Niuva génération antique, alors je dis que Kamadine, niuva génération ami Malagasy. Tena zay mampatonga hoe tokony fantoka be lehibe amin'ireo tanora satria ny tanora zany a no be lehibe amin'izao fotoana izao. Zany hoe niova mihitsy ny génération antsika midika zay niova zay dia izao. Niova ny mode de fonctionnement ny malagasy. Ny tiako tenenina zany a amin'ny président Lazara Persson dia ahoana ny adapté na adopté un mode de fonctionnement ny malagasy. Nahita pays d'Afrika be lehibe fa samy manana ny fomba fiainany olona. Mode de fonctionnement tsy tsika loatra zay tena tikana azy fa ianao koa ny teny culture nanomboka tamin'ny culture ianao koa ny teny hoe raha ohatra ka fady le soratra dia tsy manoka mode de fonctionnement zany. Teo koa nisy ny teny hoe be lehibe fomba fitenitsika zay manam-pirofo fa ny malagasy dia manana fomba fiaina, fomba finoana, fomba fankatoavana zavatra. Ka zay zany ny anatiko iavinao hoe ahoana zany d'un côté l'approche recherchée, tena très recherché io zavatra io. Be lehibe ny olona nyfansainao azy teo nanao an'le recherche fa etsekilany zany le malagasy hoe ahoana ny anaovantsika azy zany mba hifanaraka amin'ny mode de fonctionnement le malagasy le izy satria tadidio fa teny français daholo teny français daholo 100% ozy izy ny président Persson hoe tsy nahita fianarana ny dikan'izay zany dia zao tsy maintsy mitaditsika méthode zay ampiaritsika an'io amin'ny poniny Madagasikara zany hoe ny malagasy ny tiako teneny sosoto. Monsieur le maire Eny avy fotrana amin'ny fitenena mairany merci tous eny tsy maira moa zany fa efa candidat indray zao dia maira teo aloha ia misola be lehibe tamin'ny fanasana misola be lehibe tamin'ny famelambelaran-kevitra ngamba no honnêtement ngamba nataoko hoe théoriquement professionnellement raha olona manakatra tsara ataoko hoe mieritseritra tsy hoe manana ny hevitry ny hafa fa tsara le hevitry ary tsara le idéologie satria ka pratika ny resako anazy ny teny tatsy hoe aza mamelabelatra fa impily eo anazy tsika zareo mamelabelatra kaika eo tiako resana raha ka pratika an'izay depuis 2015 zao no be ny tanàna zany hoe 6 fotoana teo ny soratra nataoko zao 3000 marie zany hoe mivady telo arivo mariage zay nataoko 80% an'ireo olona nataoko mariage ireo dia mariage précoce daholo 18 ans 19 ans misy ary 16 ans rehefa mahazo an'ilay ordonnance ny tribunal. Ireo olona manambady ireo nefa ny tena ny ana problème izy tena ny anankiray nanambady izy fois 2 le problème
miteraka ray izy foatoany problème miteraka faharoa izy foakatona le problème ataoko ny calcul en moyenne reo olona izay nataoko mariage reo ao anatin'ny izay sy fotoana zay moyenne tsy teny an'ilay hoe niteraka be deabe fa farakely reo en moyenne niteraka efatrafy moyenne zay satria misy miteraka maro misy miteraka reny raha miteraka efatra zany izy en moyenne mifona manaikitsika efa misy ny akolapia dia misy ny akobobonezy dia misy ny pirouse la omby dia ny ombabernono hoe vosona mo zany vosona izy le raika anazy tsy tsara mitiko resana anatin'le izy dia zao ekenitsika fa biby any misy sokajo hoe ity manama izy azy misy le olombelona nefa ny a timide miresaka hoe sokajon'olona tsy miresaka volonkototra mihitsy a eto tsy rasiste mihitsy a fa resaka mentalité raha jereko zany ilay olona teraka tao anatin'izay sy fotoana zay ny olona miteraka eto Madagasikara kolokolon'olona daholo mifona ny teny an'izany tena mifona samy matakatrytsika eto vazaha hoe raha le eny ambanivohitra mihitsy eto sy ety tatatatazany sy poran'olona voatabia eny andry mesiolazy ny Mbatomanga eny fa olona matakatrytsika dia miresaka an'izay ka logika be ianareo na mametraka an'ilay fanivandrafitra satria système io ny anovana ny olona io sy anamboaran'olona ohatr'le hoe akonapiady ihany na hoe ty kisoa mety mora matavy na ity satra be vo matavy dia ilay fanamboarana an'le olona dia ny melona isika manko tsy afaka ny hoe ndoraka vonona daholo mihitsy aloha ny olona dia zay tsaratsara sisa ny avereto Madagasikara mety contre l'humanité indray raha andehanao an'izay fa le fanamboarana an'le rakitra ka io mila fotoana fa ka pratika kely farany ngamba ny tiako resahana détail ty fa tsy hoe le idéologie anareo en général akory tsy izy fa zany tena ny félicité hoe izy le idéologie fa détail kely fotsiny hoe zay nitako hoe ary efa nanetsy tena be nareo mbola théorie tya mbola misy zavatra tsy nampiarina satria nanome exemple nanome illustration moa resaka copie sarotabe ny copie iny satria za mpitantara état civil ka pratique iny zany za zao sady président OBC 3 zay zany hoe commune efatra ho Arivomamo dia masaika nanao an'ilay hoe intranet zahay hoe ho Arivomamo ny olona teraka misy teraka tia Metsetosika misy teraka tia Mbatongravavy ahoana ny atao mba tsy hoe afaka tia Metsetosika ny olona nakare Mbatongravavy fa zay andehanany amin'ireo commune efatra reo na zay projet zay zay miaraka tamin'ny AFD sy miaraka tamin'ny projet Pagli tamin'izany fotoana fa zao ny cas pratique an'ilay zavatra satria délicat be le resaka copie io no mampisy falsification ary ny falsification io tonga dia pénale dia tsy dia sata zany ohatra hoe ny mazakary olona niteraka fa tetanarivo izy mipetraka système fataonay zao style nataonay Metsetosika resaka relation fotsiny hoe le olona mba mandefa an'le ina moa zany filazana azy le hoe commission kely dia mety 5000 ariary dia mety tonga ty afarina taxi borosy zany hoe tsy dia ampo zany raha iny le exemple nandraisina ataontsika angambany hoe faux problème iny fa le système amianabobelaka dia mety farana tsara le fanivandrafitra ary tsara le foto-kevitra ijoroan'ny RCR fa zao misy stratégie ve ianareo satria amin'ny conférence tsika androany dia amin'ny conférence tsika rapitso isika samy intellectuel na mety samy atakatra fa na inona idéologie satria fa nisy zany otrikafo zany piasona mba mpanaraka an'izy iny otrikafo tena tsara ny idéologie nijoromy nisy koa zany MFM zany fa jamais tsy nahazo fahefana teneny inona stratégie betsaka ny RCR satria mila azo aloha fahefana io précipité avela miteny an'izany satria zahay no metaka pratika nandritra ny sivy taona ahoana ny atao azona fahefana sotato hoe vonana varavitra ny malagasy fa raha vonona ny gasy hiazo ny fahefana
Ansarako amin'izay zao zato hoe aritatra firenena manaraka firenena dia amakasitraka ny zavation laza bafamela belalana lalina dia lalina ary miavitra vokatin'ny olana izay mianjady amin'ny firenena. Zavatra lehibe fahafantarana ny foki-zavatra tahaka an'ireny azona mahita lalakizorana. Ary momba an'izay indrindra no ijoko faneho-kevitra fa tsy fantaniana loatra. Miverika amin'ny lafiny voalohany fa azo anampy amin'ny zavatra izay voalaza teo. Efa mety voaresaka tany aloha ihany fa zavatra fatoriana ny fantokao kanefa raha voaresaka dia manamafy fa nysolona voaresaka dia manampy dia ny amin'ny hoe amin'ny famakitry ny tantara ny Madagasikara hatramin'ny eto dia misy an'ireto lafin-zavatra telo ireto izay tena fieritreritry ary manazava zavatra maro. Voalohany dia ny fiorenany ity fiarahamonitsika malagasy ity eo amin'ny antsoina hoe fanarahana sy fanoavana tsangan'olona. Fanarahana sy fanoavana tsangan'olona. Zavatra hita foana io ary mampiasa io tonga fanjakana mandaka kipitrika. Faharoa dia ilay tsy mbola fahatanterahany antsoina hoe fahatsapahany tsiraray avy moa ny eto amin'ity vosy ity ho firenena iray. Fa mbola ahoana ilay fiheverana hoe rehefa milamina ny vohitra misy dia milamina Madagasikara ary tsy mbola vitantsika hatreto ny mihoatra na ratra ny tantara voalazana teo izay zavatra izay. Fahatelo dia mitsindry ateraky ny fifamato-patoran-javatra eo amin'ny lafiny geopolitika maneran-tany izay miako aty amintsika ary misy fiantraikany eo amin'izany fifampitondràna izany. Zay zavatra voalohany iverika fa anampy amin'ny fandaniana izay atao. Ny faharoa dia ny zava-misy ankehitriny dia mahatonga ny tena mieritreritra hoe tsy lavitra antsika rehefa voaresaka kely teo hoe tsy lavitra antsika misy ny fitroarana sosialy izay tena ho zavatra salotaka tsy misy lohany tsy misy vodiny fa dia ho faneho-pahatezerana amina endrika samihafa ary rehefa taratra reny le hetsika samihafa vokatry ny fahatezerana ny fahatatahajiro sy ny tsy fisirano ireny. Toe-javatra misy ankehitriny izany zavatra izany. Ny fahatelo momba ny fanovàn-drafitra izay nosainareo ary tena mitombona imbonako hevitra mihitsy dia hoe eo amin'ny tantara ny firenena samihafa mba hitantara ny tena na France na États-Unis na Allemagne sy ny sisa dia mitaky fotoana izay fanavozan-drafitra fanovàn-drafitra izay ary manaiky tsara n'izay ireo. Mandritra n'izany fotoana lavo izany anefa 3 taona 10 taona 1 taona 7 taona dia ny fiainam-pirenena tsy hoe tsy mandeha. Dikan'izany ny fiainam-pirenena mandeha io dia na io manampy ilay fanovàn-drafitra atao na io koa vao mainka mandetika azy. Eto mahitanao manazava n'izao lalan-tsaina lalina dia lalina izao dia mia ho an-tsaiko ny zavatra iaina ny Karl Marx nahatonga azy nahavoaka teoria matanjaka be izay mampiaro ny tateoria tao anatin'izany Lénine ohatra ray ihany ireo tahaka izany tany Frantsa. Zavatra fahaefatra farany dia hoe amin'ny famakitry ny tantara ihany dia tahaka ny manao fanefitra isika dia ilay poizina avy ao amin'ilay zavatra ihany no akana azo manao fanefitra alana amin'ny dikaviny zany dia hoe io le fiarahamonina malagasy manaraka sy mitompo amina tsangan'olona io no ampiasaina satria io fanovàn-drafitra io tsy maintsy misy olona metraka azy, tsy maintsy misy fahefana metraka azy ka na mierzay raha fahefana ny fomba azahoany an'izany na isy fitoarana sosialy isy fitoarana politika ary dia irarena misy ny olona mahafena mireto femiretroreto dia hoe olona tsara saina ary tia tanindrazana amin'ny fahaizana hitarika ho amin'izany. Avy amin'izany toe-zavatra izany nisy ny olona tahaka ny De Gaulle tany Frantsa
Nisy ny olona tahakandry l'école mba George Washington tany États-Unis nisy ny olona afaka ny misam-pirenena ary nametraka fanovana lalopotitra mitondra ho amin'ny fivoarana. Zaho manokana dia resy lahatra hoe izay ilay fanevitra hanampy an'izay fanavahana. Sorako. Soraka jusqu'à comment on dit encore Bentia Fontoka Joseph olotsotra. Za zegny le makasitany zegny RCR tamin'ile famazamana ary mino za fô be asa natao natoravina amin'ny fampifantarana. Atsika zegny ma na nidirany vazaha tamitsika taty le fagnahintsika zegny le lalova. Fagnahintsika le lalova tonga atsika izy tafiditra. Ary efa ny nampiasaina izy io itoizantsika gasy zay mitondra le fampiasana io fagnahy. Resany président zay rehefa fady iso raha io efa mipetrapetraka. Karazan'ilay hoe zava-misaina indresana. Za zegny tsy andeha satria efa laly ilay famazavana tio za. Atsika zegny samby resy lahatra raha tsy misy famovoana efa zao zava-misy. Amin'ny fomba ino ma afana hitaiza zaza samby isan'ny ray aman-dreny ampitoviana. Raha zany président zao sy zany hitaiza le zaza za samy hafa fomba hitaizana zaza. Na zaza voatsika raiky hoe samy hafa le toky fa lehibe izy samy hafa ifanaha io. Ka eto atsika hietretry le fagnovana lavitra. Ny mpanam-pahaizana nilaza fô ny politiko izy haitantana. Io voany sasany izy tafarafara atao le ndesiny manenga fa haitantana tena namaritany manam-pahaizana azy. Ino ataontsika kafa mianatra ndray? Lavirintsika zegny le fagnanovana politiky. Nefa izy efa haitantana. Olotrona olo tokony mitantana. Manam-pahaizana. Manana le nagnarany haitantana. Teo koa vimo am'izay ny zava-misy am'izao hiazakazany le hiala-kotsiny teny zegny. Matetiky ny olo miazakazaka mandeha magnano politiky majoritaire resaka fa tsika io baka fa hiditra amina changement, hiditra amin'ny fagnovana. Ary maravoravo za mahita olo manam-pahaizana mandeha mitsangana mandeha politiky. Tsisy raha tsaratsara zay. Fa izy io miazakazany olo lany raha atao. Zanao koa mizaha député zegny hiala-kotsiny teny zegny. Tsy afaka hamolavola lalàna zegny députéntsika. Tsy anana ny fahaizana zay. Olo araiky teto misy maire. Olo araiky any agnano médecin chef. Tsy hianatra médecine. Mety zay. Olo araiky andeha agnano mécanicien. Tsy hianatra mécanique. Ho vitany. Fa ny zava-misy olo andeha agnano maire tsy anarany maire io. Izy andeha agnano député tsy anarany député. Tiako resana tsy anarany zay. Raha ohatra anao andeha agnano maire, ino mariny ma asan'ny maire zay? Ino ma fahifagnana am'izay? Ino ma raha andrasan'ny vahoaka amin'ny fizany io? I raha jiaby zegny mila fantatry le olo. Na olo agnano président de la république, izy tsy mihandino fa ino mariny zavatra anaty azy io. Olo araiky anaovana toko politiky,
izy tsy mandinika ino raha miandrisy am'le antoko politika andeha ataony tiako mandeha famitoasan izy a Madagasikara mba manontany tsika ino marina ma le raha andeha ataony anontany izy miditsy amin'ny antoko araiky za Joseph tsy fantoko akory ino maidiko amin'ny antoko fa za anaty antoko akaparoany olo jiaby zany magnano zegny ataontsika ka atsika moavara misy fahindrana gasy milary fo zay tsy maintsy zay tsy maintsy biky maefaka va dikan'izay atsika zegny efa araka-le nazavena présidente izy koa bokanao agnano raha raiky le problème avele ohatran'le safo ty ajanontsika eo izy izy koa tsika fibory alentsika fahindrana gasy zay tsy maintsy biky maefaka vara de 10 taono no resahan'ny présidente agnano faovana misy hitako teka zany tsara le hoe des organisations le hoe fikontanan'le fiarahamonitsika misy antony izy misy antony matonga raha jiaby ka sosikevitsy zegny na andianana malakilaky afa tsy hitako hidira eky le fiverako azy ia hitako sosikevitsy tsy hitako midira le hoe fanakontana satria na ny teknologie misy atramikaloha resaka fanako zany tena fototry fonazy ka misy te zany lalàna le tsara ty fagnanovana lalàna za zegny ty tamany sosikevitra amin'ny RCR mizahatsika lalàna izay tena mamaha agnano volavolan-dalàna izay tena mamaha olo fototry amintsikany ivolovolaigny izy io amiana le député za zegny tena le fiarahana fontsika jiaby amiana le député zay tsy mavita magnano volavolan-dalàna amarina amarana azy zany atsika zany atsika manao raha volana député sika netezaka anoka volavolan-dalàna ianao ihany amin'azy fa tsy afaka mandany lalàna le député everina manao cercle eo le problème zany am'zay fotoan'izay a dafa manaraka somareka lavaka izy a de tirantenena de hoe raha nkeny zay a novarafitra de ao anaty système administratif ny fametrahana terme de référence ho an'ireo poste rehetrarehetra na be tanàna io a na tsany président fotany tokony misy terme de référence fa zay ny problème eto ka ao anatin'le changement système administratif fametrahana hoe inona ny ataon'zany eto hoe député zany efa aritana de amena titsiny izy hoe ity ny zavatra miandro anao fa rehefa tsy mahavita an'ity anao de tsy afaka manao anio am'zay fotoana zay mitary critère noza nianatra farafarantsiny a ilay a poste fa tsy hoe tany fahatsavaratra iny zay de rehetana de administratif a tonga teto misy candidat be tanàna anankiray ny fanontanian'le candidat de hoe azafady monsieur le délégué mila akina VDC zany izy ty amin'ny dossier fianona zany inanana délégué zany akina VDC ahoana mo araky niny hoe mbola mitady akina VDC zany zay vao afaka minatsaka ohatr'zay zany mivoan'le candidat de mba asika olona zany zavatra miandry fa mila terme de référence izy io a ile terme de référence miimpliqué makany amina niveau zany a takina ao amina fanaisana mehitra eto amin'ny firenena tsy fantena manaraka ferabetraka Ray aman-dreny teny zandam-be ty mialatsy ray aman-dreny famidinan'olona le miaratsy ny simba olom-pirenena zavatra hitako aloha de hoe anisan'ny ilaisantsika ilesaka momba ny hoe fanabeazana avako kely hoe éducation sy fanabeazana satria fangatsika gasika teo fanabeazana sy éducation fanabeazana antsika éducation tsika malagasy de fahalalana fanantena marina de le fanabeazana de le olona satria fototra hita raha ny fanazavanao teo a
sy ny fahasilahatra tena mifototra voalohany aloha dia olona tsirairay avy, olona egoista, égocentrique sy ny sisa olona zavatrany. Misy fanontaniana teo hoe taiza ho aiza tao amin'ny tantaram-pirenenantsika malagasy no nanimba ilay fototry-saina ny malagasy. Ozy zahako hoe rahatsiny ampanombahy tantara fa zany ianao amin'ilay taloana satria ianao tena hoe mémoire collective amin'ilay anglizy dia hoe taliohan'ny fanjanahantany mihitsy dia efa simba ilay fiarahamonina. Zay ny fahitako azy fa nanamafy ny fahasimbany ny fidiran'ny fanjanahantany ohatra no zany voaina kely voamaly hitako hoe ny stratégie any Galeny namotena l'éducation teto Madagasikara no anisan'ny zavatra anankiray natany ambanivohitra tany na isan'andro ray matoa no namotena ny tena hoe fotosaina malagasy. Ka amiko vita zay angamba mety ho vita, mety ho mbola hikaloka ianao sy mileazeranay matoa mahakasika anao ahoana ny anglizy fa manahaka manisa misy fanaikana amintsika malagasy zotsika tena satria morafo ty dia manahaka manokana dia hoe zay ompelan-tanana no iangana manahaka manokana zany zay ompelan-tanana no iangana. Ina le ompelan-tanana na miany efatra teo anao azafady raha ohatrany le ino izy teo le hoe io misisy io hoe identifientsika aloha hoe aiza ho aiza no efatra reo tena misy antsika malagasy satria raha hifantoka fotsiny ao anaty le tasampiranizany fotsika miteny zao tsika dia ry amin'le faran'izay tsisy ninina objet daholo ny rehetrarehetra fijery koa azy fa raha mandevaka any amin'ny faritra ny tsirairay avy antsika aiza ho aiza amin'ireo le izy mila identifiena aloha zay mba hahafana ozy izy anao hoe io le niteneniko hoe io no ihany ianao tena teo hoe mila persuasion le izy aloha zay ny ihany zay zany no ihany fa ina ny finalité izy ary am'le hoe adulte zay zany no ihany izy. Ka ao anelan'elan'izay nefa misy société zay intention tanteraka ao anatin'izao zavatra marantsika zao sy ny zavatra zaraintsika zao dia dikan'izay zavatra zay zany effet mila effet déclencheur ao anatin'izy. Zay koa azy zany ohatra effet déclencheur anankiray zao mijiro tapaka teo hoe potra daholo ny vahoaka ray manontolo manao manokana zany hoe misy zavatra na olona na zavatra effet déclencheur tsy manao révolution tapaka tonga dia tsy hana zany ty zavatra zay. Sorato dia tsy maintsy mandala ty phase perchèse dia eo mitarotativa izany hoe raha miterenentina état décentralisé-tsika état décentralisation tsika dia tsy maintsy amin'ny fanaovana participation citoyenne tia vaolana manataritsika farafarasika ny hoe alasakana aloha satria mbola amin'izay no misy atsika ary zay vao mametraka an'ilay atiratsolona zany dia maintsy mara copie-tsika amina méthode aristocratique verina kely amin'ny aristocratie-tsika ka mametraka tsika système na élection capacitaire suffrage capacitaire na grand électeur na zay fomanaovatsika azy fa tsy miendrika fifipirenena dia kamarony boaka malagasy vokatra niveau de conscience lasaka mandevany zay mahatonga ny todika amin'olona manana conscience hoe ahoana ny fivavanizy azaky miteny mpanogazeta hoe mba afatsika mivondrona dia le fantanina mipetraka tato hoe tsy maintsy mandeha le fiainam-pirenena mandritra le fanovandravitra dia ao anatiny ao le fanovana le système exécutif ao anatiny ao le fanatanterana hoe raha mandritra le fanovandravitra ahoana resaka toekarena dia mandeha amin'ny parallèle ao zany fa mana le toekarena fa iny moa tsy midirako misy le structure économique satria efa lasa publicité énergère izy amin'izay fotoan'izay dia lasa miteniteny foana koa raha ohatra ka hoe misy monopole fotsiny aveo propagande raha tsika amin'ny fotoan'izao dia nefa misy tsy azo appliquena raha tsy misy misy contrainte BDB malendizy dia misy critère BDB afaka ampiarina zay vao mahazo atao ny manovandray hoe ahoana ohatsy ny manana problème jirama mifandraika ny resaka fiarahamonina ihany fa adinitsika foana matetika efa 70% 90% compteur dia efa transformé ny mpiasany jirama ny efantiletsaka ihany zany hoe tableau de bord ny jirama miafise 200 mégawatt ny lany à partir des compteurs nouvelles nefa mety efa 600 mégawatt aza ny lany
supierany satria madiso daholo le compteur ka raha manavaka 200 mégawatt ny jirama eto mahaproblème 200 watt 200 mégawatt mety leo nefa ny tena marina fa 600 satria mpiasany jirama dia tefitra mihitsy manova compteur raha tokony 1 million agary ny kana ihany supierany noalohan'le olona hatramin'izay rehefa ovaina ny compteur dia any amin'ny 200 000 ariary ny alohany na rehefa fosy hatramin'ny statistique sy mitako niveau jirama ray manontolo raha statistique misy vokatry zay fiarahamonina zay ka raha manana problème jirama ny tsy niveau macro fotsiny hoe ndao apetraka ny groupe dia ndao sika anao rehetra fa hatrany fiarahamonina mila verena daholo ny compteur tsirairay rehefa fosy daholo idony rehetrarehetra io ohatrohatra ohatr'izay na manana le problème zany hoe le maika indrindra ohatra nampiana mivary ohatra misy programme be zay fa efa programme zany iny tsy minina tsy mitenenina mba hialana amile resaka RCR reny fa plutôt théorique hoe raha tsika eto olotsotra tena tia tanindrazana te hitondra ny anjara-toerana amin'ny fanafahoana Madagasikara. Dia raiko manokana kosa le fikarohana sy fandalinana nataonareo dia hitako mihitsy hoe izay ny zavatra tsy ampy eto amintsika eto Madagasikara le fanomezan-danja ny fandalinana fa ohatrany hoe mamono afo fotsiny tsika dia miregle problème d'urgence foana fa tsy miditra mandalina dia tsy manome lanja hitantsika aminatsika izao ary tsy vitsiny hoe teoria be fotsiny fa za kosa mahita hoe tena ilaina le teoria ampiavatsika amin'ny jereo ny firenena mandrositra rehetra fa recherche nanao amin'ny jarondance dia mankasitraka manokana an'le parti RCR fa isaky ny slaika dia mahita zavatra tena zavatra fantatra hoe milalina be zany le mivoaka ny zavatra tiako ambara dia izao manomboka minofo ny zavatra rehetrarehetra andehantsika nofo tsy verenana hoe inona nampatonga atsika ohatr' izao sy ny sisa fa na ny fanderanana volamena teto Madagasikara rehefa tamin'ny taona 20 efa natao zany tamin'izany donc tsy andao tsy verinany aloha fa raha ataontsika hoe situation idéale le zavatra nataonareo teo hoe convention nationale arozinareo dia le assemblée constituante dia tonga ny loise constitution tsy jeriny famparotantsika tsy jeriny mety ho faharetantsika fa omeo anay hoe inona le scénario idéal inona le inona tinatinavana dia ahoana le lalana aza mijery hoe ela be na mety hoe impossible fa andehantsika aminofy ahoana lalana dia inona aby ny fepetra inona ny condition de réussite n'izay zavatra izay raha ohatra ka ino le situation idéale zany hoe ahafahantsika mivoaka amin'izao misy atsika izao hoe convention nationale mozinareo ny manomboka anazy teo dia assemblée constituante 10 taona mozy anao voafitiny dia tonga ny amin'ny loise constitution sotra araky mikasika eto dia na tsika mandalo soky dia mipoka le fiarahamonina dia mahazo mémoire collective tsika dia raha mahay isika dia mety koa tena mémoire collective ohatra le faralahy matidala teo dia azo atao ary manova zavatra raha ohatra ka maitsika ny ererantsika zany tamin'ny crise rehetra nisy dia tsy nanana alternative mialoha tsika miara-miongana ny pouvoir misy ka misy crise eo inona ny zavatra mapetraka cette fois-ci mba mila mieritreritra zany tsika inona ny apetraka tsika tsy anjaratsika kory raha mitadéclencheur fa monsieur déclencheur raha ny théorie satria efa ao anatina anarchie-tsika dia monsieur déclencheur azy fa ny après crise any mila fantarina hoe raha misy choc eo ka mangahazo mémoire collective tsika inona le zavatra mapetraka inona le schéma idéal ny tena tsara dia eo mandalo éducation tsika raha manotany mémoire collective c'est presque impossible satria ny fanjakana tsy miangazay budget ary hitatsika teo any amin'ny éducation fa raha mameraka miangazay budget ka asiny radiocarte dodao ny taxi be rehetrarehetra ka mandeha tsika amina taxi be dia asiny tena anankiray fotsiny eo hoe mba maiza misaotra rehefa misy mameso trapontany dia mahay misaotra daholo ny gasy anankiray volana raha manao éducation intensive amin'ny fanjakana éducation tsy voatery an-dakilasy fa manabe vahoaka any amin'ny alan'ny transport public ary mampiaraka kodeloto fanjakany dia any taxi be rehetrarehetra any dia misy éducation intensive eo dia misy changement mikisaka fiarahamonina io saingy tsy azo eritreretina zay raha le loi de finance tsika satria ny système législatif atsika faible mbola magnano carburant ilay dépense le zany fitaraboaka atsika dia éducation ty raha tsy mandeha le choc dia après le choc tsika no mahita hoe ity ny alternative satria rehefa hipoka teo dia mola de président zapelbena tany fahavelona
ny olona zany le mandeha convention iny tamin'ny Maputo dia misy agence créée étranger daholo PDV eny couloir tous les pays sont présents. Ireo daholo ny pays rehetra zany rehetra mivory-gasy rehetra mouvance efatra dia le pays rehetra zany samy mandeha mibitsibitsika any amin'ny mouvance any daholo hoe azao ny ataonareo zany hoe samy mitady intérêt le pays raha mijery ny Maputo atsika article 20 hoe mody rakoto article 45 hoe tsy mody rakoto miaraka tiditra ao anaty article ao zany ny article contradictoire 1 20 sy 45 dia rehefa tonga sur terrain zany manatanteraka le gasy eo zany le gasy vao mahita hoe mifanohitra rety zavatra somiarintsika ty dia le gasy ny victime ao anatin'izy satria le pays étranger koa zany mitady l'intérêt anaty resaka géopolitique teo hoe mifamafoma resaka géopolitique azy any mikakina olona nianatra amin'ny fitantanana firenena présidentielle tamin'izany amin'ny raha tany teny misy fianatao tamin'ny te hoe sy teny naifa nieritseritra izy zany hoe naifa ihany koa izy raha nanaraka le fironana tontolo zao nitra tao anatin'ny bidinonaligne sy rehetrarehetra tamin'izany andro zany nanao fangarany masy tamin'izany andro zany raha nampanatrefato jilitera tontolo nametraka hoe nationalisme exacerbé satria tsika zany miazakazaka makariny hoe iady ny vazaha foana nefa le théorie mametraka fa tsy niady ny vazaha maolana fa lay interaction interne amin'ny asbena ka rehefa créetsika zay fotoan'izay ka bokany izy dia mametraka an'ilay institution tsika le filakevitra amboniny olo kendra zay proposé universitaire fa resaka politique interne de satria hoe au conseil des sages zay misolo le député io système de contrôle io ka io système de contrôle io dia hitana représentant rehetra ao anatin'ny vondron'olona rehetrarehetra misy organe dimy ao anatin'io zany hoe ngeza be io sy institution io fa zay mahatokany io roa taona vao mitsangana io satria am'izay fotoan'izay dia mahana député ny mpanao gazety dia mahana député ny mpanakanto dia mahana député ny tatsako zany hoe manangana structure isaky ny secteur manangana rehetrarehetra izy any soutien-ny mpanao gazety am'izay fotoan'izay ielio le olona dia miteny an-tanty mpanao gazety izy fa tsy hoe misy olona gendarme de parety any imiditra reo commission resaka fandriam-pahalema na le parlemanta dia lasa izy nombaiko général dia tsina le système misy am'izao fotoan'izao fa samy makany toerana zany dia samy misy oloteny hoe ho anay mpanakanto ty zavatra takinay mpanakanto zay le assemblée constituante mila tsanga zay mbola mandalo hoe ny société civile manana soutienina fa leo restructurena misy ny société civile hoe lasanareo miverinareo mandeha aiza ny statenareo rehetrarehetra sy légal rehetra mitsofoka anatin'ny dia evidiana le président la solution rehetra io dia mifidy azy soutiena tsirairay misy ndray miaingana any amin'ny faritra reny amin'ny fokotany miakana makao amin'ny commune miakana makao amin'ny région izy au conseil pour la concorde nationale na ny filan-kevitra ambony firaisakina pirenena ahitana amin'ny karazan'olona rehetrarehetra na foky na inona avy any amin'ny faritany ngeza le institution dia iteny olona hoe vola bebe zany raha oharina amin'ny carburant député 30 milliards ariary teo dia tsisy dikany karahan'olonareo fa lamina tsika tao anatin'ny tetezamily entre guillemets hoe lamina satria assemblée constituante ny tao représenté ka maron'olona lamina tsika tao anatin'ny asaire assemblée constituante koa ny tao représenté tao karazan'olona zany hoe système de représentation io zany no miverina indray mandeha le configuration des populations mal représenté le vahoaka gasy satria juste raiky amby folo ambizato sy amby folo ambizato ny député misolo-tena malagasy nefa tsy mahasolo-tena malagasy zay configuration zay satria le calcul théorie teo dia hoe un système ASN peut contrôler un système S2 sauf si sa configuration supérieure égale au système S2 zany hoe le système ASN zany mila manao configuration ambonimbony karaha mijery le structure de la population tsika dia mila maromaro le solotena-bahoaka zay le système tema idéal zany dia reo any mamaritra amizay rehefa aveo akoatra amizay misy gouvernement tsy andany ciblé an'ilay mamahany problème faran'zay kana amin'ny tena andavanandro fa ity système de contrôle tia dia afaka manaramaso ny gouvernement zay manana mission akory le système de contrôle manaramaso ny gouvernement sady mieritreritra constitution rédaction na constitution ao anatina telo taona dia miverina mihitsy aloha tsika manao rédaction na constitution mandritry ny taona anankitelo contradiction lehibe ao anatina dia am'izay fotoantsika mety amoaka constitution dia maritra daty fahavanam-pirenena zay vao déclenché le mémoire collective zay vao règlement reny masina zay vao afaka manokatra application par ministère hoe ahoana mombatsika ny agriculture ahoana mombatsika ny santé ahoana mombatsika ny éducation zany rehetra zany mbola lava be fa zay ngambony a mivary anay Magasitrikanao ny bateau laza za personne
zay avy mahita tena nazana hevitra sy loatra ny 3 minitra ny resako eto fa manaraka ny fa manodony ahy ny 3 minitra ray aman-dreny ara-drazana nijoropetra fa za koa dia mpampianatra parabena mandritra ny fiaina mampianatra filozofia ary mampianatra teolojia ary mampianatra teny vahiny fa tsy ny teny malagasy any fotsiny malala ny ola ny fanabeazana eto Madagasikara. Misotranao ny zavatra katako voalohany teny katako voalohany ataovina amin'ny ankaroana ataovina kopia io zavatra io fa za manokana dia be dia be ny zavatra kelikerinao ary alitaky araka ny tepoka faharoa dia ty be dia be ny zavatra nazainao teo fa teboka telo no nanodona ny saika dia ny fitenenao ny teny anankiroa hoe mémoire collective égocentrisme dia ny fomba anapitena an'izay égocentrisme zay sy ametrana ny mémoire collective dia ny fanabeazana ratsorina zany dia zao hoe fitiavatena no fanabeazana misy ny kolomina hatramin'izay averiny ray aman-dreny père izy misy teo Prosper tamin'ny herina no fivilateny tiavatena gagatsika zany raha ohatra mon-père izy mitena zany ary jésuite zany hoe fanabeazana teto Madagasikara zany dia tsy mitiokolo natao hoe tiavy namanao tahaka ny tenanao ary tsy ny tenanao ihany fa nigidy koa arovy primatologue primatologue ary tsy ny olona sy ny biby ihany fa ny zava-maniry tsy napetraka izay fanabeazana hoe tsy mijery ny tena fotsiny fa mijery hafa teloka fateny farany ty zavatra vaovao tsara dia ty Madagasikara dia manana ny arena rehetra ampozaraina amin'ny 30 millions de malagasy ary tsy lany ary le zay tonga ny fitondrana dia tsy tena daholy manambona volamena 300 kilos dia rivarita ary tsy rahahina le ala tsy rahahina le kafa noho izany inona no atao mba antsina ny zavatra mila miaona daholy impanabe rehetra zay tonga saina manomboka amin'ny mpanabe primaire secondaire université indrindra fitondram-panjakana sy ny filoro maraka ny lazana zavatra sany ametsaka ny fanabeazana araka sy ampy na mpianatra daholy ary fiangonana katolika rehetra sy sekoly katolika sy ny fanjakana sy ny privé sy amin'ny université tsy ampy zay fa ny tena fanabe faranaboarina indrindra zao dia Facebook sy ny communication nouvelle technologie io no mpanabe voalohany alohan'ny mpanao gazety ahoana no amin'anan'io vadiny totoko manoatra ny Elon Musk sy Donald Trump nampiasainy teknôlôjia mba zahony mandresina ny fifidianana ka dia zao aoka zay mahay teknôlôjia mba hiditra mandeha famolanana teknôlôjia hanabeazana ny atao hoe mpiavy namanao tahaka ny tena Anatenana teo fanabeazana raha ny définition dia hoe inona ny afahako manampy ny hafa zany hoe raha misy sekoly mety izy hianatra zavatra anankiray ahafahana manampy ny hafa zay zany fa mahitana ny atao hoe fanabeazana ka rehefa tsy zay izy dia lasa fitiavatena nateraka le fanabeazana azatena nefa fa ny 75% personnel enseignant Madagasikara dia tsisy qualification mihitsiny dia raha mbola hitodika any mpanabe ndratsika Madagasinea dia mbola problème hafa koa zany mivahana ao anaty zay satria misehatra rehetra efa maty daholo na ny dokotera zay dia mahita zavatra any ambanivohitra hoe école paramède fa tsisy fitaovanao naray azy fa rehefa tonga ny inspection avy Antananarivo dia bataina avy le fitaovana entina any aseho an'le inspecteur dia ohatrany hoe normalna tsara ny école
mivoaka avy eo le kisy paramety sy mivoaka avy eo amidy amin'ny ambanivohitra ay tsy mahaizina mampiteraka aza de lehibe no lamaty ateraka zany any ambanivohitra rehetrarehetra zany efa voatona daholo fa ny vahaolana moa zany tsy maintsy vahaolana politika nefa fizavatry say tsy ao anatin'ny kadra ny famelabelantsika fa de hoe ilaina vela manova ravitra sa tsy ilaina zay no ametrahana fanontaniana antsika rena de rehefa ilaina izy viana mekenikeo hoe ilaina ny mamondrona hery mba tsy atongavana na coup d'état fotsiny fa efa mamisy alternative mazava raha mitoka le système. tsotra pahalalana dia amalikoa le fanontaniana zany dia hoe ilaina le fanapahalavitra tena ilaina mihitsy dia ohatsintsika voalohany aloha ny resaka fitenena milaza zavatra fotsiny zany dia eo any farany metraka somary vidividy any dia zavatra resany hoe tonga zany tsy hoe misy fanaratsiana na inona fa zavatra komprofo ara-tantara aloha zany ny fanovana ravitra rehetra misy eran'izao tontolo zao indrindra fa taty Afrika moa zany dia tsy maintsy nafara amina famonoana olona izay tompony le hevitra tao anatin'izany ny ravitra famonoana ohatra ny efa tsy mandrava tao ry Thomas Sankara tao ry Kadhafi izay vonoiny l'OTAN satria nanao an'ireny hazo d'Afrika iny izay tsy tiany occidentaux sy ny mpanjanaka rehetra mihitsy izay ny antony namonoana azy fa foronina fotsiny no dia atao hoe dictateur no dia atao an'izay zany mba hahamora ny famonoana le olona dia raha nitsika indray zao eto Madagasikara ny fanovana ravitra dia mety alahirany ihany koa satria zao efa vita iny tsy mandrava dia ezaka lova lavitra tsika dia manana olana anankiroa mety hoesa manana olana tsika zany iny le olana voalohany koa zany rehefa manova ravitra dia voatsembatsembana ny tombotsoan'ireo mpanjanaka ataoko an'izay izy ataoko mpanjanaka boribory voatsembatsembana ny tombotsoan'ireo dia tsy maintsy tady ny fomba rehetra izy entina hibloquena an'izay zavatra zay dia ina ny fomba rehetra ny olana vololana moa zany tsy hitantsika eto Madagasikara dia ny resabola zay no mahatonga antsika hoe zay olona manambola ny olona any mitondro manomboka any amin'ny air hatrany amin'ny filoha-pirenena satria manino tsy hiditra loatra ny lemera sy ny sisa ataontsika hoe filoha-pirenena satria iny no fatany fa afaka hiaro ny tombotsoa dia iny no tohanina dia eo amin'izay le olana le demokrasia voavidiny maro ny ena ekena demokrasia izay satria safidiny maro fa ny demokrasia ny olana demokrasia dia mety fidy zavatra tsy mety diso na tsy mifanaraka amin'ny tokony zava-misy fa lany maro dia ekena iny zany zay zany olana ny demokrasia atao amintsika dia manaiky an'izay daholo antsika rehetra mizavana azy manaraka amin'le firesaky namana taty tena mivoavinana antsika ny simba ny fiarahamonina zavatra voaporofo ampiasako ampahalalana ny resaka zavatra tsy mitendreny foana simba ny fiarahamonina nanomboka atao amin'ny fanjanahantany sy ny fidiran'ny azanagatsina miteny azy satria ao anaty ihany koa tena resaka finoana voaporofo zay zavatra zay tao mivolanao fitaovana satria maniny ipapa mihitsy tany evadiko mihitsy no nanendry evikadimy raha tsy diso ny resaka le fahotana fito diso fa tsy naraha tsara izy fahotana fito dia voaresaka atao tsara fa hoe mivota ry zareo satria nanao an'ireny fahotana rety dia voalaza tao ny resaka fanjanahantany frainsana tsongatsonga tamin'ny fanjanahantany fa nalana olona atao amin'ny tany voaresaka atao daholo zany azatsika miresaka an'izany tena vaovao zany efa tabolovontsika dia eo amin'ny fitondrana amin'izay nitsika zany na dia biby na dia gasy itsika hitandrazana samy teny izay daholo olo-pirenena zao fa itsika reo tsy mahazo fitondrana mba tsy manana le le canton mpanjanaka qualité coloniale zany dia ina le izy rehefa azo hoe miaro mananjony zareo maiteny zareo tsara izay na tonga atsika nanana minisitra maromaro tonga fanjakana aro tsara ny vaovao etsaka ny tsy mankeny gasy ao anatin'le izy neutre ihany resaka tsy mandady re tsy mandady re zay satria le canton coloniale tena dia io canton coloniale io na efa manana mpitondra re tsika dia ireo mpanjanaka reo hatramin'izao efa mitady olana izy hoe izy indray no olona apetraka ao fitondrana manaraka efa misy olona vohomana le fa sarotsara fotsiny ny anataontsika fa tsika tsy manana niny dia izany no tonga atsika ny olona manam-pahaizana zareo fa mampianatry université reny hoe filan'ireny no mitondra filan'ireny no mitondra mahazo fahefa satria manety tsy manambola satria tsy manambola dia
le safiditsika zany no voaretirety fantaniko am'izay dia zao araky nambarako teo ny vola zany no olana fotobola ny hevitra tsisy mararany zay problematsika malagasy ka ho atsika RCR am'le fampirantiana ny fanazavana sisisa fanavana rafitra teo ahoana no fomba hividianareo am'izay vola zay satria voateny olona dia mitobaka ndray ny vola dia ray mpanjanaka hoe aleo kafina io fa satria manome ny matsimba ina ny matsimba tokototsiny sorabe nanambola bea ny fanjakana apartheid tamin'izany amin'izany fa système izy io efa mipoka ny communisme lavo ny mur de Berlin arakagaraka fa ny guerre froide tapitra ny guerre froide misy bascule manky amin'ny fotoana zao dia mikisaka ho azy ny contrainte nakany Afrika Atsimo hoe mila vana ny apartheid zany zany paramètre ampidirina ao anatin'ny analysina système tsy mijanona ny ka Madagasikara ka hoe misy manambola be eo voasakan'izay fa mivandrafitra ka ho faty lazalazaversion araky le détection teo fa Thomas Sankara dia tsy mbola feno le fepetra mahafanivana système azy no mitondra azy izy olo zay koa ny président Tsimandrava tsy feno ny fepetra fanivana système no mitondra azy izy fa tsy hoe mandelako olo mafy be nanafona ny apartheid fa contexte mondial basculena nakany amin'ny fianana tamin'ny fanavakavanga olokoditra ho azy tsara vita la fotsiny dia manandrika ny vague dia miova ny système mondial par rapport amin'ny guerre en Ukraine antsika miteny zao fa laliny Donald Trump ny guerre en Ukraine ny faravany Europa ny Brexit ny ady Frantsa amin'ny Israel azany paramètre rehetra zany dia miconty amin'ny fandraisana fahefana aty Madagasikara voaranana koa ve la France rapitso ary izay tsy mametraka amin'ny la France na États-Unis na Allemagne no fa vavaka mitondra firenena fa zany koa la problème ngeza be koa zany satria tsika mahanray complexe anakolonisien dia mietreritsika efa avady daholo ny frantais rehetra fa firy moa ny anavavatsika velomin'ny frantsay ihany voatra anankiray zay ka tsy azo atao zany efa mitondra firenena mamety atao hoe karazana olona na hoe karazana firenena fa mila miregroupé zay mahatonga hoe rassemblement no atao dia ao anatin'le rassemblement tsika tsy mametraka henana izany izy fa ny anazy ny fahindrena raha ohatra izy nanjanaka atsika no fitiavany vady aman-janaka ke naty manazy nanjanaka atsika fa ny zao fotoana zao miova le contexte dia mbola mety hoe manjanaka olona raha fitiavana vady aman-janaka ao zay fotsiny izy ka efa miova le contexte zay tsy mety solo izy dia nialany olona ny fivarotana olombelona ny alana ny fivarotana andevo mialatsika ikely io dia mibascule zao tontolo zao hoe makaiza le pouvoir mondial atsika miteny zao manina moa sina ny carre gouvernemental israel taty Afrika hoe intéressena reo hoe miditra teo anatin'ny quartier diplomatique dia ny ankamaroan'ny gouvernement africana mieritretra hoe tsy intéressant miditra ao anatin'ny quartier diplomatique quartier fa ny fanjakana africana rehetra tsy matakatra hoe mikisaka matsinanana ny finance mondiale ka hipetraka any Chine ny organisation mondiale de la finance dia amin'izay fotoana zay intéressant takany misy ao Washington amintsika miteny zao hoe ao ny quartier ny banque mondiale sy ny FMI ny zany raha manaraka géopolitique tsika dia tsy miankina amin'ny laza le izy ka hoe maty laza rapitso RCR raha teo misy BDB zay mafeny zavatra io fa fifidianana fotsiny natao dia zany flo dia zany mitondra teny eto fa sanatrika lasa zany dia efa misy apahana anankiray hoe afapotra rehefa aveo hitarika an'ilay fanovandra tato anatin'ny RCR Sorabe tokony firenena voalohany dia makasitraka tanteraka ny RCR fisokanao manokana lamana garson na nasa nay ho tonga natrikatitsika mianaka moa zany efa mifandray any ao anatin'ny Facebook fa dia zao koa vao fanatrika journal tsy mbazafy avocat ny tenako avocat mpiaro biby sy ny zava-maniry satria ireo tsy afaka miteny dia zaza no miteny amin'ny anaran'izy ireo dia voalohany indrindra zany fanitsina vetivety fotsiny miteny namana lazalazafy asoty hoe ny biby tsy mietrretra zafy kely tsy dia marina loatra zay satria zay manana donné anavaly sy trois génération tena zafy kely ihany ny jiro manirelobe zany hoe ny hitantsika zany ny ombo ny alika ny saka dia le ombo voatsika dia tsy hitatsika zany le tantara fa zay manana base de donné tena zany fa tsy miteniteny foana fa misy tsy hoe kinisy election zay ao aminy any zay fianakaviany zay miray arahany any zay no votany mivalika tsy mifototra ny reniny sy ny zanany lahy sy ny ray sy ny zanany vavina izy menada fa miala groupe izy dia zay efa ny problème efa manomboka mipotika le ala dia mipetraka any le resaka consanguinité dia zay no olana zany ka biby tena mieritreritra zafy kely aloha satria manana donné zay fanitsina kely fotsiny iny
Satria ao anatin'le hoe biby any tena dia biby ny araiky ohatra fa tsy ho mampitanolona biby akory. Ny biby a dia misy karazan'ireo misy katsony hoe conservation in situ. Iny le any amin'ny ala voajanahary iny. Ary raha miresaka an'izy a, tsika tsy manana tour Eiffel, tsika tsy manana statue de liberté, tsika tsy manana pyramide d'Égypte, tsika tsy manana muraille de Chine. Reny mampirele anjareo namboariny tanany ombela fa ny antsika baobaba, varika, reny natao avany olona tongeto taona be nohon'ny 50 millions d'années zany reny tonga teto amintsika ary zay sentiment d'appartenance zay mbola tsy anana malagasy hoe atsika tsy aniafy io a ary tokony irenyreny tsika mifananana io a zay zany mbola lavitry ny afy nokotay ankehitriny a dia mbola tsy tonga zany io zany a tsika rehetra ihany koa miaro afaka iaro an'iny fa nytikotokafana dia zao satria fa manomboka mivitsy le biby anaty ala tsy hoe miala amin'ny fanazavana fa tena azoko an-tsaina ny exercice ngezabe nataonareo nanao an'iny ary tena mankasitraka tanteraka dia reny biby ompiana ao anatin'le conservation ex situ ao anatin'ny vala reny ohatra hoe tsy mba zaza reny zany zao ezana ho alefa ny anatin'ny ala ray a aminona satria fa manomboka ao lany lefa ny anatin'ny any voajanahary. Inona ny olana satria rehefa lefa ny anatiny any le biby a dia tsy mahafantatra hoe ainy any anatin'le miala voajanahary misy fosy aika ao anatin'le misy vorondre mety hinana azy. Ny tiako atongafana dia zao mahafinaritra be le stratégie homantsika eto fa zadio fa misy communauté eto Madagasikara 15 000 isan'ny famitady baiko ny 30 millions. Tsika zany manao stratégie manao paikady a fa izy koa fa manao paikady ahoana dia mivokany a aza mandeha lavitra vita Antananarivo izy ny tompony tany izy no mifehy fiarivo izy no mifehy fanafody ny anao manamboatra trano a fa hividy ny matériel ao anatiny izy ny tompony mifanafodinao raha tsy salama ianao izy manafatra ny fanafody ny tomobilinao raha mamividy tomobily anao izy mivarotra ny piesy rehetra. Misy olona efa mieritreritra ka sao tsika variana fotsiny hoe anao paikady nefa tsy jirin'ny paikady koa ny prédateur maty tsika zao resaky namana zazaka zao fa tonga dia tena hoana nanapotehana an'izao misy ny sasany zany eritreretiny ianao hoe to manao paikady fa ny sasany manao paikady anravanany koa dia eo zany le tiako ampitandremana zany hoe afa tamin'ny alohan'ny fanjanahantany ao mbola tsika samy malagasy fotsy no nyresaka fa izao fa misy prédateur be dia be fa misy namana nyresaka zany moa teo a ahoana nazahoana ny volamena andreo azahoana nazahoana ny murien andreo ahoana nazahoana ny baobaba andreo ahoana nazahoana zany efa manao calcul ka resaka zao tsika hoe le vahoaka zany za zany lefa mandinika za zany le hoe tsy madiny raha ela tsony ohatrany hoe ahita fivareta amin'ity firenenity alohan'ny kipin'ny maso zay le izy ohatrany hoe fa ela loatra le izy a ary rehefa mijery ianao a ny le système leadership systémique Nelson Mandela tena tiako zita miangasa mba jereo zay afaka miko anareo zay fa hoe manino Nelson Mandela navitany izy a tena tsy nanaonao foana izy fa tena navita hoe tena hezana izy ka ndraindray zany a eo a fa le olona satria fa nisy any le fotoana fa tena hoe vonona le vahoaka fa tena hoe lasa zao e zao dia zao tena lasa zao kanefa ohatrany tsy lasa indray le izy mampatahotra dia ity ary marina le tena ao amin'ny baiboly hoe ringana noko no misy ny fahalalana inona le tikanena fa misy firenena otra le tobily andao amboly azy hoe iny any le olona namboly kinina be nambolenao zany kinina zany tompona tsy hoe buveur d'eau ny etobily natonga le tobily lasa désert io a mitroha le kinina todolo ny kinina na tsy hoe buveur d'eau tsy mamela azo hafa maniry eo akaiky ny zasa tena tsy ilaina ny kinina fa ianao fa tsy ampony rano zao mbola kinina na posianao amrenany olona le olona mafana foizy amin'ny fambolekazo ary be ovoara citoyen zay a fa kinina ny amreny ny anareo hoe États-Unis peste tsy tafiditra any io a satria troan'io a zao ranonao fa tsy misy trona dia mbola kinina foana nambolenao a za tsy ampirisika ny olona ambolo kinina mihitsy ny aloha e satria ringana ny oloko no tsy mifasarana le fahafanapo zany be dia be fa manaonao foana zavatra otrotran'izany zany satria efa misy zavatra tena mbiakoditra le zavatra tsy azotsika tenena hoe mara-pahatonga an'ity fa sao dia tsisy le murien arovana ntsony noho izay nanao doctorat tany États-Unis tonga ny Madagasikara aloka le likidro arovana rehefa tsisy intsony dia anjary hoe primatologue anarany fotsiny sisy ianao a midibola manomboboka be avy amin'ny New York fa ny biby arovanao fa tsisy intsony a za matao tsy mitonga amin'izany ka dia zay ao malisy fa misy fiarana satria zany
tenena zany de hoe tonga dia maty any ary ty fanovana satria tsisy raha provaila tsina betsaka tokoa zay kely fanditsika rehetra izy moa zany a lasa mivady an'ity latotolomana intentiontsika hoe ahoana ny anafaingianana ny zavatra nefa izy a misy processus maintsy arahana ary anatin'ny sainy andro any ary ny directeur de cabinet ny présidence anaty fiandro-conférence zay fa zay tsy mieritseritra ny fomba fahavalo raha mitelitsika hoe zao tontolo zao a efa misy paikady koa andravana zao zavatra zao dia mino maromarona koa isika mizahay koa efa misy paikady koa anoerana ny fandravana paikady ao anatin'ny fandravana lavitra zany hoe eo zany afatarana atsika raha ohatra ka mahay mirahina isika malagasy dia ampio zahay amin'le fanametana paikady anoerana le paikady andravana le paikady fantaliana koa fa momba le fandeha le fanazavana rehetra teo momba le fanazavana rehetra teo le fisaorana satria raha zahay rehetra tany misy anay tany a tsy tody tamin'izay rehetrarehetra zay sistema tokoa dia manara roatra eto tsy fantaliana hoa fa zay kely pasoko tamile teo ola tsakosakona any an-trano ny ararotsika anakare voalohany a angamba tsy voafetra anatiny hoe rafitra le structure fa manjary tokony le sistema mihitsy ny tediavatsika fiteny malagasy hazava amin'io angamba ny any amin'ny hoe fivorenana na fisotra ny ANDB le firenena mihitsy ajanykeo faharoa ny amin'le fotoana betsaka eto manao hoe rovina ihany mainka misy jantlary atao manao ny anara koa zao jereko zao mampatsiahy kely a tamin'izany mampianatra mbola bandibandy kely tamin'izany dia misy mpianatra misy zavanaseho misy nandray akely ny mbatony firenena za teo kaiky teo nampianatra amilaza levitra dia ole dekely anakaray ina raha misevakinao aloha amin'izany ka ianao ara efa ianao ary efa tafita nefa tafita amin'io a prof de philo dia hoy izy aby miantso azy ielahy io mihitsy no isakokamiko eto rehefa tsy misy perspektiva rehefa tsy misy fanantenana loavy ka tsy ajanoko amin'le zanaka sy zavokely fotsiny le izy fa tena zaotozao mihitsy dia efa reo tanolo reo nisakoloka amitsika maika reo rehefa aveo sy ny rahatry zay raha tsy manakatenaina izy dia ajanoko eo koa hoe ny tenitry farany a dia zao hitako hoe ao anatin'ny ANDB le fanovana sistema iverin'ny RCR mihitsy a le fampihavana satria maromaro mitombona hoe itsika malagasy a no ray aina dia zay maleo teny mitombo zay fa izao anisan'ny men'ny RCR toerana lehibe koa le système éducatif tsy raisiko amin'ny système éducatif zao fotsiny ankehitriny zao fa mba disoko kely aloha veriany rehefa manano disoko kely le hoe ohatran'ny mbola système éducatif ohatran'ny hoe tsy misy loko fianotsika fa misy io tompo mandova système éducatif efa trany amin'ny fitondram-panjakantanytsika saingy izao ny fandraisany hoe fampihavana sy le système éducatif matetika asaky manakariva le éducation mampiady mampifandramatra mampifampisavy nyray trano indrindrindrina momba ny fahefam-panjakana no novainy le mpitondra rehetra manakakety misy lasitra zany eo misy lasitra tavela ao ny lafiny noraisitsika tamin'le éducation taloha ny fandesatra ty a dia le lafiny mampifandrafy ny foko samihafa satria fanjakana samihafa reny tavela mampifandrafy an'le foko samihafa mampifandrafy ny samihafa razana hatramin'izao ke raha miresaka vakartie zany etantanareo razan'olona ke mieritrereta sasany amin'izany anefa hoe efa mifangaro be efa tsy azonao avahany zany so ny vakartie ka zay mba fitenenana kely apetrako le système éducatif mahorika no vaitsika zao tiako lazaina hoe
raha taloha tamin'izany angamba dia le fiarinana ekonomika tamin'izany sy ny lafo mihafa teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany mety tamin'izany angamba le fifampizany momba ny fahefana fa ankehitriny efa ahoronsika amin'ny fahaizana fahalalana fahaizana mahomby eo amin'ny modernité sy ny rehetrarehetra tsy mety tsony ny système éducatif nolovaina sy nampiady atsarantsika rehetrarehetra mialatsiny rahaisy ezaka vedavena amizana ny système éducatif izay agatana fanampiana avy antsika tsirairay mihitsy satria zavatra goavana be izy io fa rehefa mandeha moa zany le réconciliation nationale zay obligatoire zay réconciliation nationale tsy mijanona fotsiny amy fampiavarana mpanao politique fa obligatoire ny iverenantsika ny amin'ilay latabatra boribory anaovana convention nationale ny vory mandritry ny volana maro na andro maro izay vao mivoaka avy ao ny régime politique zay vao mivoaka avy ao ny constitution izay vao mivoaka avy ao ny système éducatif zay vao mivoaka avy ao ny système judiciaire zay vao mivoaka avy ao ny système administratif mivoaka avy ao ny karazana système rehetrarehetra hoe ahoana ny anarenana système agraire ny système judiciaire atsika zay efa hitatsika teo ny faiblesse-ny ny système éducatif atsika raha magiletsira bebe ozy tsisy école anaray aza mampianatra fambolena ovy nefa ovy ny arena eo sy karoty nefa ny système éducatif mifandray amin'ny culture sy ny potentiel économique eo toerana ny tokony ampidirana anaty éducation zany zavatra zany tsisy fandraisana eto Madagasikara fa dia mila fanampiana avy amintsika rehetrarehetra ahafahana mametraka an'izay système zay fa isorana be lehibe amin'ny système fa avy amintsika Vedete, andriamatoa avec son constant le talohan'ny président teo tsy nanao présentation izy dia misy mahafantatra dia ho fitikitsika angamba fa efa manono tatao vovonana ny fotoana dia misy efatra rahalamianany reto andriamatoa président me fitenena farany dia farantsika fotoana tsotra Pera Prospera antsika rehetra dia misaotra ny Pera Prospera miarahaba antsika rehetra dia misaotra ny président misaotra ny RCR satria mitovitovy ny fomba fijerintsika re tsy maintsy mivana ny drafitra eto Madagasikara dia apostika ary ataoko hoe ny tena mahasarotra azy dia satria le complexité le zavatra atrehana samy ohatra hoe mainka daholo nefa tsy hitakoa ny anomboana azy fa dia samy teo atao daholo izy rehetrarehetra dia ataoko hoe fanamongezavezany ny sosokevitra dia ny hoe ho antsika ohatran'izao aloha zany karazana leadership ohatrany tenenana tena hoe mila mpitovila aloha mitadindokanga satria complexité mihitsy no manahirana mety complexe fa tsy complexe ao amin'ny sasany dia ataoko hoe mila mpitovila mitadindokanga mitovitovy zany ny fomba fijery ny fanampin'ity fizarana politika ny faharoa ho antsika eto ihany koa satria hitako hoe mbola tsy mitovy ny tadindokanga amin'le hoe théorie ianareo dia ho an'le olona tsy tia théorie zany dia le théorie hoe inona ary ny atao hoe zao dia zao anova zavatra dia nefa izao tsy zao anova zavatra tsisy fotony dia simba ho azy le izy dia ataoko hoe soalokanareo satria ny théorie zany io ny anarantsika na kany ampianarana ka tsy théorie na fizika na matematika na SVT théorie daholo zay ko maninona ny afaka nanovany olona fa tsy afaka manovantsika zay ka ny fanamon'le éducation dia ny tina mamparitage fotsiny ny zarafazy sady mety hoe élément azotsika ampiasaina misy fandinihana anthropologika nataony père Adolphe Lazare article soratany any zay ny hoe deux mondes en présence ny zava-misy eto Madagasikara zany dia tontolo roa tsy mety miona fa miara-dalana parallèle ary mety tsy ona mihitsy izy eo amin'ny fijerinareo teo aloha ny atako azy hoe tsy mety tsy ampiona azy dia le majorité dia hoe ny mangamanga be iny ny 85% ka tsara mbola lenany mahavoatra ny niveau fampianarana mbola ambany T5 ny maro misy
dia les demandes en présence zany ho anazy dia zay le hoe mamalagasy antsika tsy mety eo amin'le monde moderne zay nentin'ny colonisation nentin'ny sekoly nentin'ny rafitra fanjanaka teto amintsika dia miara-dalana eny ireo fa tsy mety mifanotso dia ndray faharoa ohatra ny mamaly azy ihany nefa mbola mila jerena koa hoe atsaizany ny fahafahana manova azy misy mompera anankiray izay nanoratra père Robert Dubois dia miray moa no anarany amin'ny rehefa manoratra boky dia hoe malagasy aho ary vazaha izy frantsay vao maty votonan'izay dia malagasy aho ny fascicule kely izay soratany dia ao anatin'le hoe malagasy aho mampifandray ihany an'le lazain'ny père Adolphe telo hoe le mentalité eo amin'izao tontolo izao mihitsy no mila azo tsara le fotopisaina na hifanotso dia tsika mentalité malagasy mentalité orientale mentalité de participation mifangaro ny zavatra rehetra izy afaka fa samihafa zay ka ray zay fa tsy zay izy fa ray zay ka afaka izy zay ray trano ray fasana ray lova ray tanàna fa tsy afaka izy ka tsy ray amiko izy fa samihafa zay samy manama izy azy zay afangaro zany nefa sarahana ihany dia mentalité anankiray moa zany dia fisainana faharoa ny cartésiana moderne dia azy tena misaraka mihitsy rehefa clair et distinct dia zay fa tsy zavatra azo afangaro zany dia io ny ampianarina antsika ny an-tsekoly ampianarina décortiquer zavatra tsika zarazaraina ny zavatra samihafa dia tena miverina any amin'le mentalité malagasy zany ao anatin'le monde complexe sarotra mampisany amin'le monde moderne mentalité hafa tsy vitan'le malagasy dia angamba zany fanamby be lehibe ao anatin'ity anao ty dia ataoko hoe za moa no misy fotoana nanao le académie populaire nanao le académie populaire ohatrany hoe zavatra académique anomenao fa zavatra tokony ho azy ny be somary zany hoe ny intellectuel nampidinina manakaiky an'le olona avaty ambany akarinao anakatra n'le zavatra intellectuel dia zay ka hoe azo ataoko amin'ity fizarana ty anareo ty satria tiana na tsy tiana tsy mila fampiriana dia tsy mainka tsy faingana koa tsika malagasy satria ny révolution zany tena tanety lava misy isaina efa tsika maika foana hoe zao zao tsika moa ny araka tamin'ny fiainana tsona no an'le 80 fa mety mifamarinana fandriampalemana fiadanana zaranota satria ny antsasany manao hoe zao zao 13 mai 73 député dia io moa zany ndraindray hoe le 80 hoe révolution zany famarinana zany ahoana ny ametrahana zany fandriampalemana fiadanana farevoanatahana parapolitika hoe andao ny réflexion andao andinika ty zavatra ty droit économie sisa dia reraka aloany ataoko hoe zay ka mafanamingeza be very hoe mila tiana zany raha vo resaka politika zany zao zao fa nefa nareo mivoy théorie ho any amin'ny politika mbola tsy zao zao zay nodiko zareo Sarabesaka si raha fantany manao to hojerena anareo dia lesena zava-be dehibe zao le zava-misy aloha tazany pessimisy tao mampisy maro zao raha ohatra zay ny fa optimiste rehefa mieritreritra ny RCR dia rehefa mihaino ny radio sy mijery Facebook amin'ny communication tsy mampissimiste be anambo le hoe natsotaka tanera vaty zezika misy olona dia lasa optimiste ihany mijery ty zavatra ty ka ny zavatra posiana anareo zany satria nareo nefa ao aloha eo ianareo aloha dia misafidy communauté maro samihafa ianareo ao anatin'ny zerenananareo anaparitahana resaka tahakan'izao zany hoe atsonareo daholo ny délégué de classe sirgena tananarivo tenenareo mivory amina toerana iray dia nareo manao zavatra ohatr'izao mba tsy anahirana le pessimisme
fa za zao de pessimiste fa saingy ilaina ihany le optimisme moa zany de izay resaky zay no anisany mahafinaritra anakely satria rehefa mijery ty zavatra ty de mahatsapa hoe mafy io a de sady mahazotoanareo a korazinareo a de toezo fa raha mokotoanay za mijerena be mokotoako fa ny fianakaviana fa mitereny tandreny laha na amin'ny fandarana amin'ny rivotra ataonay io ary na amin'ny resaka facebook ary ela mahasasa ka sa mahasavako lay androany mbola enonareo tsy tafoditra mijereny ma zay misaotra lazarazavation a satria le zava-mitsikehitriny maha-pessimiste de optimiste ao anareo optimiste ao atsika fa de mahazotoanareo courage zay tandry constant verso anatina groupe miaderiko zay fa miaderiko ataonay eo fa lamma fa miresaky zay ao de miresaky zay ao sora to be de be tsika tokony andraiky tao firenena efa ao ito hoe lasaka volo be mihitsy izy fa tokony manome hevitra koa reny zany hoe nanahoana ny tao anatiny nanahoana ny fandrahovolany sisisy sora to misy a misy formation ataonay tety a Madagasikara distrika sud province cible akorana conférence aty a de manao ity satelo volana izay ny terme manaraka de ny hoe raha miova ny rafitra de inona manahoana ny climatisateur eto Madagasikara anasaranay fa opérateur rehetra ndray io a amizay fotoana zay itya ho an'ny intellectuel iverinay fa midéveloppiny io a no nanasana nasaina androany amizay fotoana zay zay de manano opérateur hoe raha miova ny rafitra de manahoana ny fandarana eto Madagasikara afaka te volanao renina zay zay de mamisy lapandray a araky ny tenenity hoe misy groupinona PDP a ampafatana ny fanovan-drafitra satria travail de longue haleine izy a matsifika moramora tanety lava ozy ny tena opérateur a fa ny tanety efa maina zany ary misy afaka misaina tsony ao anatin'ny setroko sodaveza misaotra amin'ny fivolana za docteur Lucien c'est membre du congrès de transition avy amin'ny be za de misaotra anareo amin'ny fametrahana ny rafitra za tsy miteny ty topika zavatra azo kevery io satria azo very za zao efa nanomboka anao ny mijery any amin'ny be satria zay manana ny arena be de be any na resaka anaty rano na ambany tany efa nanangana vondron'olo le fotsiny hiarony fananany amin'ny commune un exemple Tabolava misy volamena misy vato ao Kraomena any Kirondro be marivo zay misy pétrole atsandrany olona mihitsy pétrole io après da mijiro ozy atsagany vondron'olo hiaro faza manaiky nareo hoe viravain'olona ny fananatsika efa tsy tanteraka le izy ny antony misy pression zay no afaka hiady azy tonga ny be boty tonga ny manapahefana tsy manana zany areo iarovana le olona zany e hiaro amizay zay mbola jerevatsika manokana zay ary zay le tiako evina hoe aleo samy manday andraiky fa tsy rainay tsika io tsy vitany président zafy laza satria efa erina le ny fametrahana système zay nataonao hoe ary za de fa anisany mihitsy volony ary zaza de fa nanao sosokevitra hoe comment isoler les nouveau-nés de ses parents pour être bien éduqués tsy azo le fanipanika zay sy mipozina zay efa nisy hatrano zay fa na de sosokevitra hoe aleo a toizana le izy a araky ny teneninareo za de akeko zay manaraka ny lavitra fa tsy apetraka amin'ny intellectuel mitenitsika intellectuel général intellectuel nefa manaiky bikony vazaha zany hoe no intellectuel atsika aiza fitiavana ny gaza de apartao izy monsieur le président LCR fa zay de vonona anaraka anao amin'ny zavatra io ary faharoan'izay a aleokotsika mba heritreritra koa ametraka ny olona manam-pana olona ndany famarinana ataokan'Andriamanitra tona ty fireneny ty zay toko fa mpakasika Saudara saya ketua Paci, Menteri Parlasi, Kementerian Nasional,
oksida velana na terrara mivanja petrole tsy miroro ny hita fa zofanya ny Michael Escobar Moramanga ny Promita Njemena tsara tanàna ny volamena Oekomba ny volamena Betsika toizana be efa lafo ny akamaroany firenena na dia misy azy aloharenareo raha tsy miverina itsika any amin'ny famanaisana anjara antsika hoe malagasy satria ny gardienreo le are-pirenenareo satria trandrano vahiny reo ary ny olona miandrenireo dia mitafika malagasy miaro ny carrière rehetra exploitation any faritra rehetrarehetra any zany hoe fierté ho an'ny tarikary malagasy miaro an'le carrière na volamenana sinoa eto amintsika na zany zany misy miaramila conscient koa ao be dia be koa ny olona ndraikitra ho anatin'ny tafika fa zay mahatonga hoe rassemblement des citoyens responsable ahitananeo ny mitafika ahitananeo ny mitondra filovana ahitananeo ny ray aman-dreny ara-drazana ahitananeo ny mitanora ahitananeo ny mitondra politika fa izay mametraka hoe ahitana dadala sy mikendry daholo raha ny fiarahamonina rehetrarehetra dia mba miezaka mitady zay le mikendry ahafahana manovandray arafitra aza dy tokony mametraka contacte fa tena ilaina tsira aminareo amin'izana ny aterika fa tsy voatery manana maty izay fa teorina teo tsy zaraka ny folondray fa velavelary le fotsiny izy ho aplikena mikany Madagasikara olona ray sa olona ray miaratsiny fomavokatsotsavona kely sady efa maro ny kritika positif amidina teo ny tenako moa fisikolotsana rasely eo filohan'ny hevitra nasionaly tainafiko hoe ny zavatra hitako angamba ny maro ny théorie sy ny référence amina teo presque efa taloha dia daholo anisan'ny Platon teo isan'ny Durkheim voaresaka teo fa tsy isan'le contemporain zao mihitsy voaresaka teo nefa maro be ireo théorie vaovao isan'ny Onassis Mouvaloa zay mitondra Wayne Schoenfeld nanao an'izay boky zay zay nazony Prix Nobel manazava hoe inona ny mahatonga ny firenena anankiray mahantra sy tsy mety mandroso misy détail ohatr'izay zany hoe tokony dimy RCR misy maro be misy tomapikatia manazava ohatran'izay inona ny théorie vaovao momba ny capitalny avy eo ny fahitako an'le tsisy projet de société na hoe tsy avoaka le projet de société ngambany fahitako an'izay zay moa mono terrain ka nafiko hoe dia mahita hoe mitovy amin'ny atoky rehetra ihany tsisy atoko mihitsy teto mitondra projet de société afa-tsy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny valambin'ny folo sy roa arivo tamin'izay nisy indrindra ny fiparitahany projet de société tamin'ny atoky rehetra nisy ny UEM nisy ny fisandrantana isy presidentena fa tsy renina zay projet de société dia efa misy programme sy programme nefa egala projet de société kely izy teo zany fa misy programme izy koa izy fa tsisy projet de société ny programme io voray dia projet de société dia hoe projet entina manangana société raha mpiaramonina ny cible dia amin'ny alala zay nananganana programme entina manatasa amin'le tany zany hoe projet de société dia misy lien amin'ny idéologie zany ilay projet de société fa tsy nahitako koa amin'izay tozanatoko sasany any misy idéologia dia mametraka mbola tsy nilaza vision zay satria tsy resaka politika ny ataontsika eto tsy nilaza vision anay zay dia tsy nilaza ny axe stratégique anay zay dia tsy nilaza ny programme anay zay fa misy ny atao hoe manifeste RCR zay tsy navoaka anay satria zay tsy anetananareo RCR mamalo ny entité intellectuelle ihany koa izany dia utilisateur le izy toa ohatrany teny koa anao matahotra sao dia isy mandala sa ny vaolana non tsy mitena matahotra izy mpangala tsy namoaka an'izay moseaka tsy namoaka an'izay moseaka fa raha miteny anao hoe tsika dia mbola ny théoricien taloha na rano raha mijerytsika ny population malagasy io hoe 17e siècle na 18e siècle eo eo tsika zao dia ny théoricien fanandrika tamin'izany andro zany no fanandrika amin'ny famahana fa tsy hoe misy théoricien moderne fa théorina no azika aplikena amin'ny société ny 17e siècle io dia vaholana nentin'le modernité fa théorina satria vérifiena aloha le fiarahamonina raha le fiarahamonina ny 17e siècle dia vérifiena zany mahatonga ny miresaka démocratie satria tsika mbola tsy tonga tao anatin'ny démocratie koa raha le fanamarina teo ny zany mbola any amin'ny aristocratie mbola tsy nandalo aristocratie akory azy fa mbola monarchie fa élective fotsiny zany hoe monarque élu zany no misy eto Madagasikara indirectement dia raha monarque élu misy eto
heviarana disekensikona olona rena di théoricien contemporain zao afaka tambotra tsara izy tenenao amizay tsoana kena fotsiny afa tenenao raha mijery théorie du formation amin'ny réalisation sociale anisan'izay fanatsarahana zavatra ona kena universitaire tiako hoe ny amin'ny économie matsiny dia hoe mitovy amin'ny parti politique rehetrarehetra ny RCR izay anazavako aminao fa raha mety tamin'ny théorie Clifford zay tsy atany 17e siècle zany na 18 na 19 fa beveveo ny théorie Clifford amin'ny base des révolutions sociales dia manazava atsika hoe misy théoricien contemporain koa nentinay mivérifie ny zavatra tsara teo ary misy mpampianatra teny zay teo manazava izy misy mpampianatra koa teto manazava zay teo fa izahay zany dia miezaka hoe ahoana no ahafahana manova le rafitra fa ohatra dia hoe RCR no mpianareo dia zay tsy niteny hoe c'est pas vrai fa izahay dia fitseritra hoe mandao atambatra leherina dia raha misy avy aminareo kamefikonao ohatra entinareo anatsarana le izy dia hoe ity misy hevitra tsara so dia mahatsara aminay fa nivandravitra dia raisina izy farany angavany mahakasika ny suffrage capacitaire atao na suffrage censitaire misy mampatahotra be anah mitsy resaky zay satria limité ohatrany fataony intellectuel zay olona nianatra rehetra ohatrany hoe manirikilika ny olona zay tsy nianatra mitevitra amin'ny teniny opérateur tokony atao mampiakatra ny olona zay eritreretinao dia mivany anambany fa tsy hoe olona zay nianatra mitokany avitsivitsy afaka hitondra vahaolana fa tsisy firenena mandroso raha tsy miafaka mitondra vahaolana dia hoe avety ambany katramin'olona mahatonga amin'ny teny phase capacitaire ny campagne présidentielle zany ohatran'izao ny tokony misy ity cible en inflation ity cible en taux d'échange ity cible ny resaka izy indicateur macroéconomique afaka nazava indicateur macroéconomique avoko malagasy fa izy ka icomprendre avoko malagasy amin'ny rapobeny amin'ny fotsiny angasy le lazana amitsika fa tsy ho azony olona mihitsy zany ka mahatonga ny débat politique any amin'ny latsaka dia amin'ny latsaka manetsika ny cible dia latsaka ambany beny izy dia lasa manao resaka mirefarefa amin'ny tany sisa ny mpanao politika any ny zavatra tsy izy nodesahana fa raha ohatra ka iresatsika manaraka ny propagande any Amerika na ny France sy rehetrarehetra ny cible macroéconomique daholo fa ahoana ny ampiana ny taux de chômage zavatra zany ho resahana anaty propagande ka ny taux fotsiny ary dia efa tsy azo gasy ny atao hoe taux eo tsika dia bloqué hoe anazava ny atao hoe taux de chômage izany za so fa mety chauffeur taloha tany avatona zaka teo amin'ny stationnement avatona zaka no mety chauffeur dia rehefa miranonanao eo zay satria mamety tompony reny rehefa atao ny pitaky tsy pitaky aposy dia miadiady eo atsena eo dia resaka rehefa amizay dia hoe misy atao hoe bétonne zay tao avatona zaka dia misy izay hoe ny aninany tsy rehefa mahazo vola amin'ny karamana posy dia isotrona toka foana dia mbateny bétonne dia hoe any anao dia isotroko toka satria zao tsy karamana pitaky esareto io le tsy izy amitaky vila dia tsy karamana pitaky esareto io no azahoako vehivavy tsara tareha dia tsy karamana pitaky esareto io no azahoako tomobila tsara tareha fa aleko misotro toka izay karazan'olona zay zany efa mametaka limite izy hoe tsy hidira olona raha-pirenena itsika ve ampiditra an'izay olona zay na apakana zay olona zay anatina 2 taona 3 taona 3 taona fa raha ny théorie rehetra dia mamana fa ny 3 taona zany no azo afotana ka iamin'ny 3 taona ve tsika bakatra an'ireo fa metaka fampakana taona tsy hoe fitiavana tian'irikika ny hafa azony atao ny vice-président fotany satria ny fantany circulation dia mijanona eo any fifidianana faobe avy eo ny président fotany miakatra na toa eo ambeny tanàna atreo mbola fantany hoe beny tanàna io fa vao miakatra ty amitsiratra ambony ity io no sahiranatsika satria lasa mitovy ny poids hialatsiny an'izay fa manavakavaka mitovy ny poids le vato amiko zay mianatra nandany 10 taona atao aorianany baka ka afaka misafidy sy misaitsaina sy ny olona tsy miditra anakilasy mihitsy dia mitovy pondération amin'ny vato dia koa zany amin'izay fotoan'izay dia afaka hiteny le zava fa mety izany fifidianana zany fa tsy hoe nentin'ny vazavy ihany démocratie mifidivinjo dia mety zany aplikena ny société rehetra fa nanandrana an'izany ny société rehetra fa nisy ny atao hoe aventure chaotique de la démocratie tamin'ny andro Mobutu Sese Seko tamin'ny andro miafy Fahomaka Ntisy Conakry zay président tamin'ny andro ny
aty reto mpitondra afrikanina rehetrarehetra reto a Idi Amin Dada, Mobutu Seseko, Denis Sassou Nguesso, Paul Biya na io hatramin'izao a tsy mety ny démocratie satria nisy etape nidinihantsika. Tokony mandalo misy démocratie tsika atao any amin'ny fahampanjaka. Fa vaka zay etape zay a noho ny fisian'ny fidiran'ny mpanjanatany dia tonga tsika dia bascule démocratie miala any amin'ny monarchie. Dia zay etape zay ny vaka dia voatery zany le mpitondra rehetrarehetra ny Afrika hiverina amin'ny monarchie. Ary zay ny problème teto a ny fahatahorana hoe ndray hiverina amin'ny monarchie reny natonga ny fiarahana tsy le tavaboaka amin'ny avoatany sy ny tany amin'ny sisy tany. Noho izany dia hiverina amin'ny monarchie ny mpitondra satria vaka zay zavatra zay vao mandalo aristocratie zay vao tonga démocratie ka noho izany raha izay nambasana dia mivadika monarchie reny any an-dafy zay tsika vao miditra démocratie. Zay any natonga an'zay hoe misy etape any nalovana na système électoral io ary fombatsika ny système électoral atsika fa lany daty fa tsy izy tsony io mbola lavitondro raha ampiasaina nefa miala remy kilometra vatena mankaty-tany ary vahoana nikirifenao hoe lavitondro laza ny tonga ty amin'ny ACC. Dia ty amin'ny ACC mamaly proteine fotsy hoe lany rakototariny nefa ny a tsy fantany akory zavatra nitrangatany a expérience mianana sur terrain zany zavatra zany hoe tsy mety io système électoral io maro daholo io tsy mety tsony système na PV io PV azo menataka azo akosonia eny an-dalana zay momba nandalo aketrera koa tena iovaina fotsiny le PV eny an-dalana eny a aiko rehefa taran'ny ACC hoe lavitondro lava marina ngapotsika mana système de contrôle na empreinte digitale na polisy anankiray tsy mita zay tsika na brigade ray eto Madagasikara hoe tany 1970 efa nisy empreinte digitale efa mangalana dia verifiana ny diatanana dia tratra eto amintsika mbola tsy napiatra ny empreinte digitale hatramintsika miteny zao tsy ahafahana miverifia zany hoe signature laza marina io a nankarom-panondrotsika io aza maty tsisy lalana nankarom-panondro io fa système administratif normal no mila fidery vara zany problème zany fa lasa lavitra be io surinterditsika ampitai isoranasika rehetrarehetra satria mandeha fotoana tapitanaty fotoana fanarahana fa tsy ho tato reto ny resaka ary tsy vita eto ny resaka fa zava-be dia hoe afaka miady hevitra sy afaka miresaka itsika niraisina reny lesina menareo reny aza misalasala fa ny zanazako koa zay miaro an'ny hevitra koa hoe ty mamarina ny anay fa zany koa tsy midika hoe disonareo na midika hoe tsy tianay ny hevitrareo fa adihevitra io araka ny tenin'ny zokolago atriva teo a hoe alefa le adihevitra dia le hevitra no ampidina mba miakatra amin'ny niveau de conscience adulte dia tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra dia lasa mpifahavatotsika fa zay ny problème atsika fa alefa le adihevitra dia namiady mihitsy areo somary mifamaly kely somary mitabataba tsy mampanina mihitsy zany fa mijereva ny conseil de gouvernement ny an-dafy tamin'ny andron'ny Ramanatsonisy zany fa niakatra teo mbola tabatra ny professeur Davabera tamin'ny andro rehefa tonga ny adihevitra tao anaty gouvernement zany tsy midika hoe ndo iady midika an'izay fa mila miady hevitra isika dia ampidina ny hevitra dia jerevana ny théorie-n'olona dia jerevana ny pratique atsika dia atambatra le hevitra rehefa avy eo ny tanjona dia hoe tonga namina rassemblement tsika hoe andao no varavitra fa raha hitondra fanjakana io azy ny ao anaty gouvernement rehetra niary amin'ny fanjakana ny mpiasa fanjakana amikoa samy efa resy lahatra daholo hoe marimarina le système ray manontolo ny andasana zany sisa dia hoe provintsika mahatonga amina rassemblement irona makany amin'ilay a